Sini Friedrich Ebert faly miaravantsika rehetra ny tokantrano any ary tonga soa eto amin'ny fandaharana mivantana. Mivantana hetsika lehibe tafatafa-sidinika ary ady hevitra karakarainy ny olavitra mpanao gazety eto Madagasikara sy ny Fondation Friedrich Ebert. Ho fankalazana zany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana gazety anio fahatelo ny volana May. Eto amin'ny studio Fritz ny misy antsika ankehitriny mialohan'ny andehanantsika eny amin'ny Carleton nosy zany izay toerana izay tena anatanterantsika ny hetsika mivantana. Fa mialohan'izany ary dia misy horonan-tsary vetivety izay hoarahintsika ity telegrama fahadimy amby telopolo resadresaka mahakasika ny asa fahalalahana eo amin'ny asa fanaovan-gazety moa zany ny arahantsika tamin'ny Ramatoa Monica Rasoularson filohan'ny olavitra mpanao gazety eto Madagasikara. Araoary. Amaranantsika ny fandaharana karakara hetsika ianao amin'ny nareo moa zany nareo amin'ny OGM amin'ny fahatelon'ny volana May araka ny tenenao tamboalohany teo. Inona tsara io hetsika karakara ianareo io dia inona avy no atao anatin'izany ary inona no tena hoe tanjona lehibe ao anatin'izany? Mahalala roatra kely mamela ianao aloha hisaotra ny FES eto Madagasikara izay manoloana ny OGM ao anatin'ny fanatanterahana nyity mivantana ity. Mivantana ny anaran'ilay hetsika dinika arahana ady hevitra eo amin'ny samy mpanao gazety, izany hoe afaka miresaka malalaka mivantana ny samy mpanao gazety manodidina ny lohahevitra hoe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo nomerika na miatrika ny fivoaran'ny teknôlôjia. Mpanao gazety rehetra no asaina hanatrika an'io mivantana andiany voalohany io na amin'ny alalan'ny tambajotran-tserasera Facebook amin'ny Ordre des journalistes de Madagascar. Misy ihany koa moa mpanao gazety roanjato no andrasana ho avy ao amin'ny Carleton manomboka amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 ora amin'ny andron'ny 3 May 2024 io izay andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Izany hoe sehatra anankiray zany ny mivantana ahafahana aloha miresaka malalaka momba ny fanamby hatrehana ao anatin'ny asa fanaovan-gazety. Eo ihany koa ny hoe fandraisana anjara ny mpanao gazety rehetra na ny tsy manatrika na ny manatrika mivantana. Eo ihany koa ny fanajanana izay hoe fahasamihafana izay satria hevitra maro lafo zany no andrasana hivoatra ao anatin'ity dinika arahana ady hevitra ity mba hanentanana sy handrisihana ny hevitra amin'ny mpanao gazety ho amin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety dia miresadresaka fotsiny samy mpanao gazety. Tsy misy teritery, tsy misy hoe vahiny hafa nasaina fa samy mpanao gazety no miresaka ao hoe ahoana ny itondrantsika an'ity asa ity, inona no andrasantsika ao anatin'ity asa ity, andeha mba hifampizara traikefa sy hifampizara fahaiza-manao hiatrehana an'ilay hoe eto ny
fanao ny gazety atsotsika hoe presse traditionnelle ave klasika mahazatra hoe radio télé en ligne radio sy télé sy gazety an-tsoratra dia eto indray ny fivoaran'ny teknôlôjia izany hoe ny presse en ligne izay efa mivoaka be sy miroborobo be any ivelany aiza ho aiza tsika eto Madagasikara miatrika an'izay. Mbola ao anatin'ny fanomanana tanteraka ireo vahintsika eny amin'ny Carleton Nosy ka mialohan'ny tena andehanantsika izany eny an-toerana dia misy resadresaka indray ireto ny fanaovana tamin'ireo mpanao gazety avy any amin'ny faritra sy ny teto Antananarivo moa izany ireo mpanao gazety rehetra izay nasaina moa izany dia misy sasasasany amin'izy ireo tafaresadresaka tamintsika dia ity misy horonan-tsary vetivety mahakasika an'izay arahoary. Satria efa ao anatin'ny atao hoe tontolo numerika izay mifaninana amin'ny asa fanaovan-gazety izany amin'izao fotoana izao. Nantenaina izany hoe aorian'izao dia hisy tsokevitra goavana hoentina hanovana izay indraindray zavatra tsy marina no mivoaka dia ilianao ilay mitady an'ilay vaovao marina voakorotana sy tapona ao anatin'izay. Misy andraindraina be dia be satria amin'izao fotoana izao izany efa malalaka be izany ny setra ahafahana mamoaka vaovao dia amin'izao fotoana izao tokony atao izany dia hoe tsy foanana akory ilay famoahana an'ilay karazana vaovao isan-karazany fa ilay fanatsarana sy ilay fanaraha-maso akaiky an'izay resaka numerika izay no tokony atao mba hiaraka hivoaka izany ilay vaovao mba tsy isian'ilay hoe misy tonga aloha misy ny tonga tara dia misy ny diso misy ny marina. Andrasako amin'ny débat izay vantana ratsy hoe mba hisian'ilay tsoakevitra izany fa indrindra amin'ny resaka lalàna amin'izao fotoana firoboroboan'ny tontolon'ny numerika izao dia tsy tokony hoe avelantsika hoe lalàna ny sahanan'ny cybercriminalité ihany no isahanan'izany fa mba tokony hisy ny fampanarahana ny toetrandro amin'izao satria mihazakazaka be ilay fivoaran'ny tontolon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao surtout fa indrindra amin'ny teknôlôjian'ny fifandraisana. Hoe efa mivelatra be moa amin'izao ny resaka numerika sy ny resaka teknôlôjia atao amintsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia amin'io rapitio moa izany efa misy ny hetsika ary miompana amin'izay tanteraka ny roa-hevitra hoe ny asa fanaovan-gazety ao anatin'ny numerika dia ny endrasako amin'ny rapitio izany dia mba hisy ny fitoviana izany hoe fanarahana tanteraka amin'ny resaka numerika amin'ny resaka fanaovan-gazety satria lasa misy tokoa ireo tsy fantatra na olona hafa na vaovao miely hafa dia tsy fantatra intsony izy izany izao no mamoaka vaovao marina dia izay izany no hoe asiana lalàna dia asiana fepetra dia tsy hankinina tanteraka amin'ireo cybercriminalité fotsiny ny famoahana an'ireny compte fake na resaka vaovao hafa ireny dia izay izany no andrasako izany hoe lalàna vaovao izany lalàna vaovao mipetraka ho an'ireo mpamoaka vaovao marina. Tafaverina eto amin'ny studio Fritz indray tsika ankehitriny mandra-piandry ny fanomanana izany eny amin'ny Carleton Nosy satria misy vahiny maromaro moa izany tsika eny an-toerana eny araka ny efa hitantsika tamin'ny fanombohana teo misy ihany koa ireo mpandray anjara fa mialohan izany ny andehanantsika eny amin'ny Carleton dia ho jerentsika misy interview misy izany fanadihadiana kely ho ataontsika ankehitriny dia omeko ny namako eny an-toerana raha efa vonona izy ireo ny fitenenana raha ohatra ka efa vonona izy ireo dia omeko azy ireo ny fitenenana andraisantsika ny interview an'ny Dr Anta Andrianasy. Tonga soa eto amin'ny Telegram fandaran'ny FES Madagasikara ahitanao resadresaka sady hevitra ara-politika, ara-ekonomika sy ny Fondation Frederic Ebert dia mpanohana ihany. Mpanohana fantatsika fondation politika ny Fondation Frederic Ebert ary heverina fa izany andraikitry ny lavitra izany goavana
ao anatin'ny fiainam-pirenena sy ny asan'ny asa fanaovan-gazety. Ny fahatelon'io moa fiarovana hoe zava-dehibe ilay sarobidy ilay fahalalahany asa fanaovan-gazety a. Dia ho an'ny Fondation Frederic Chebert zany manohana ny holavitra mba hananany holavitra hoe zany hoe hery vaovao, hijery fomba fiasa vaovao mba hahatonga ny holavitra tena mahaleo tena amin'ny fisoloatena ny asa fanaovan-gazety zany a. Dia ahafahan'ireo mpanao gazety ihany koa mifampiserasera satria ngeza be Madagasikara. Dia le hoe mivantana izay vao noforonina moa zany le hetsika niarahana nijery hoe fomba fanatanterahana azy a. Dia mba ahafahan'ny rehetrarehetra na tsy eto Antananarivo aza zany a amin'ny alalan'ny tambazotra serasera afaka mandray anjara. Ny fandraisana anjara tena zava-dehibe satria mila mifankahalala sy mifanakalo hevitra ny samy mpanao gazety ary mila mifankafantatra ny fanamby any amin'ny faritra samihafa. Mpanao gazety eraky ny Madagasikara lavalon'osy zany ato daholo. Voalazanao faritra 3 zany no mandray anjara eto, mandray anjara avokoa. Solotena moa zany ny tena marina fa ny hafa sisa rehetra any amin'ny izay mety hoe tsy afaka tonga eto dia fantatritsika hoe ny tambazotra tseratserany ahafahana mandray anjara dia ampitaina mivantana ihany koa izao dinika ataontsika izao. Mankasitraka ny Dr Antandrianasy isika. Izy moa zany raha tsy ahivina amintsika rehetra dia coordonnateur des programmes eto anivon'ny FES Madagasikara. Mankasitraka Dr Anta tamin'iny interview iny izy moa zany tena mpikarakara tao anatiny ity hetsika ity niaraka tamin'ny holavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara i Ramatoa Monica Rasoularson. Izy Miravavo moa zany tena mpikarakara na fatrapo tao anatiny ity hetsika ity andray dinidinika manaraka indray tsika rehefa vonona ireo eny an-toerana mandra-piandro moa zany ireo mpandray anjara hiresadresaka ny vatany eto amintsika eto. Mbola mikarakara kely ny eo amin'ny lafiny teknika fa mbola misy interview maromaro moa zany arahantsika eto ny eny an-toerana moa araka ny lazain'ny Dr Antandrianasy teo maro dia maro ireo mpanao gazety andrasantsika eny an-toerana eny. Tena maro izy ireo satria nantsoina daholo nasaina daholo zany ireo mpanao gazety amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara, tsy teto Analamanga fa ny faritra rehetra manerana Madagasikara dia nantsoina daholo. Ary eo amin'ny 200 izy ireo no eritreretina ho raisina eny amin'ny Carleton io ary misy ihany koa ireo anaraka antsika mivantana sy ny andefany commentaire-n'izy ireo eto an-toerana. Tsy ahivina moa mahakasika an'izay commentaire izay fa afaka koa isika isy fotoana rehefa avy eo afaka manaraka mivantana zany tsika mandefa commentaire mivantana amin'ilay dinidinika sy adievitra resadresaka ho atao eny an-toerana. Dia manasa antsika rehetra mpanaraka zany andefa ny commentaire antsika ho amin'ny Facebook na YouTube fa hitanay mivantana eny zany dia afaka resadresana eny ihany koa ny mahakasika n'izay. Andeha ho jerentsika indray raha efa vonona iry zareo any amin'ny Carleton Nosy any satria tsy mora ny karakara zavatra, tena tsy mora tokoa fa mbola maro be ny olona ho atao interview any an-toerana any dia ho antanitsika izy ireo raha efa vonona. Zava-dehibe ny fanomezana sehatra ho an'ny mpanao gazety, indrindra moa amin'ity andro asa-pirenena ity mahakasika ny fahalalahana ao anatin'ny fanaovana ny asan-gazety. Raha ny salanisa fa ny emotra 150 ny Madagasikara ao anatin'izay asa fanaovan-gazety izay dia mbola lavitra ny lalana tokony ho zorana. Be dia be ny mbola ataontsika hoe tanjona mbola katsahana ary izay no antom-pisian'ny sehatra toy izao ahafahan'ireo mpanao gazety fanolo hevitra, fanakalo hevitra miresaka mahakasika an'izay asa fanaovan-gazety izay. Mahafinaritra, mahavelom-bolo mahita ny fahatongavan'ny mpanao gazety eraky ny Madagasikara maro toy izao
ka aingany mba hitondra vokana zany amin'ity androandroany ity. Mankasitraka niraisintsika teo Andriamatoa John Miandrarivo, izay coordonnateur de programme eto amin'ny FES Madagasikara ihany koa moa izy. Marina dia marina tokoa ny zavatra nolazainy teo satria tena mbola maro ireo tokony ahitsy zany eo amin'ity asa fanaovan-gazety ity sy ny eo amin'ny fahalalana eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Ary izay indrindra no antony isian'ity fandaharana ity, izay ahafahan'ireo mpanao gazety rehetra mitafatafa, midinika, miara-mijery inona no tokony ho atao mba hanatsarana, mba hananana an'izany atao hoe asa fanaovan-gazety matihanina, tena matihanina izany eto Madagasikara, mba tsy hisiany asa fanao-gazety amin'ny tanila izay tsy izay ohatrany hoe anisan'ny olana lehibe moa zany indraindray hita eto amintsika eto Madagasikara. Misy interview manaraka indray ho arahantsika ankehitriny dia hiverina eny amin'ny canton eny Anosy indray isika amin'izao fotoana izao. Arahoary. Secrétaire général ny mpanao gazety Zokiolona, faly miarabanao Andriamatoa Jean-Aimé Rambelson. Miarabanao Lova dia miaraba ihany koa ny mpijery sy mpiaino ny fréquence plus. Voninahitra lehibe ho ahy ny asainao tahaka izao dia maly arak'izay azo atao ny tenako. Ny antom-pivirintsika eto amin'ity androany ity moa dia hanao an'izay hoe famelabelarana arahana devitra mahakasika ny asa fanaovan-gazety ihany koa manatiny hoe fanamariana izay andro maneran-tany ny fahalalana asa fanaovan-gazety izay isika. Ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo ara numerika, le journalisme sous l'emprise du numérique, izay ny thème-ntsika ao amin'ity taona ity. Ahoana ny fomba fijerinao an'izay hoe ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolo ara numerika sy ny fivoaran'ny teknôlôjia izay indrindra? Somary anaitra ny valiteniko satria ny tena ampirisany atao hoe mpanao gazety Zokiolona sy zatra loatra ny zava-baovao ankehitriny, digitalisation, numérisation, kanefa rehefa manao an'ity asa ity isika dia tsy maintsy miezaka maharaka ny fandehan-draharaha. Hanampibetsaka ny asa fanaovan-gazety ity hoe numérique ity satria efa izay no iainana eran-tany amin'izao fotoana izao, tsy eny amin'ny tany mandroso irery fa na aty amintsika aza. Torofon'izany izao hetsika iarahana eto amin'ny carton atoandro izao dia mandeha mivantana amin'ny ankamaroan'ny radio sy télévision eto amintsika, isan'izany ny fréquence plus efa maneho sady izay ny fandavarariana tsikelikely ny asantsika. Tsy izay ihany fa ny radio maha radio azy dia tsy ampy fa tsy maintsy radio mampita hafatra message hoy ny teny frantsay. Ny radio maha radio azy dia tsy vitany hoe radio fotsiny fa manabe ihany koa éducation ary farany ny mampiala voly, mampiala amamo. Izany rehetra izany dia andraikitrisika avokoa ary izay tenitelo izay dia efa nohajaina hatramin'ny fahaterahany radio sy télévision eran-tany. Ny tombony ankehitriny dia vao maika hiamatevina, vao maika hiroso kokoa ny firosoana amin'izay fanomezam-baovao, fanabeazana ary fanalana amoamo izay amin'ny alalan'ny firosoana amin'ny numérisation. Ao anatiny hoe iadivantsika mpanao gazety ihany koa amin'izao fotoana izao ny hoe fivoara ny tambazotra tserasera, misy mihitsy ary nefa miteny fa mitady ho voasolo ny tambazotra tserasera izay hoe hainao manjery sy ny gazety an-tsoratra izay. Raha ny hevitrao manokana no angatanay amin'ity androany ity hoe ahoana ny ahafahantsika miala amin'izay zavatra? Ekeko ny fanamarianao ny tenako raha lasa nisotro ronono tamin'ny taona folo sy roa arivo dia niasa ela teny Mahazarivo. Nisy fotoana nampiroborobo tsy toy ny ankehitriny aloha ny tambazotra serasera ary nahatonga ny tenako niresaka tamin'ny prémisse tamin'izay fotoana izay hoe tsika ve tsy mba tokony hamaly dia aoka tsy hiditra amin'io isika fa zatra nahirana io. Voaporobo izany ankehitriny miroborobo izay tsy izy amin'ny lafitsarany, amin'ny lafiratsiny ny tambazotra serasera ka anjarantsika ny miatrika amin'ny fotony, amin'ny fahendrena, amin'ny fahalalana izay ambaran'ny Facebook etsy izay ambaran'ny tambazotra serasera etsy. Ilana fahalalana ihany koa moa izany satria mifandray amin'ny numerika ihany koa izany fa tsy maintsy mahay mamaly isika, mahay mandanjalanja ary mahatakatra hoe hatreto no tokony alehako, hatreto no tsy tokony alehako. Fa izay koa moa iadina amin'ny tanora ankehitriny hoe la liberté
ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Mazava midika zay, tsy hoe varavarana mitanatana izay tsy izy, ny fahafahan'ny mpanao gazety miteny fa mba mandanjalanja ihany koa ianao mpanao gazety, fizay ny maha-mpanao gazety ny mpanao gazety. Mankasitraka anao ary tompoko tamin'ny valiteny tena mampandrosana. Misaotra anao lova, misaotra ny fréquence plus ihany koa. Mankasitraka n'Andriamatoa Jean-Aimé Rambelson izay tsahivina sekretera jeneraly ny club journaliste doyen tamin'iny resadresaka ny fanaovana tamin'ny lova iny. Ho antanitsika zareo eny an-toerana, ohatra ny efa vonona izy ireo, efa vonona ihany koa ireo mpandray anjara rehetra ka andeha ary manasantsika rehetra mpanaraka eto ho any amin'ny Carleton hanatrika mivantana izany hetsika lehibe izany. Andao ary ho eny an-toerana isika. Ramatoa mpandrindra ny fandaharan'asa, misolitena an'Andriamatoa Constantine Grond, solitena mahatry ny FES eto Madagasikara. Ramatoa filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, isika mpanao gazety namana rehetra, isika mbola manan-kaja izay nasaina hiatrika ity fandaharam-potoana amin'ity tolakandro ity, ny hetsika mivantana izay hoarantsika ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy isan-karazany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, miarabantsika rehetra tafavory eto amin'ity toerana ity izay ankalazantsika ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny alalan'ity hetsika antsoina hoe mivantana ity. Tapatafankalalana eo amin'ny samy mpanao gazety manodidina ny lohahevitra fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia ny hoe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolon'ny nomerika. Toy izao ary ny fandaharam-potoanantsika ho an'ity tolakandro ity, isy ny fampidirana ny hetsika androany iarahana amin'ny studio Fritz ny FES Madagasikara. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny famelabelaran-kevitra sy ny adevitra dia isy ny fandraisam-pitenenana mifandimby izay ataony avy eo anivon'ny FES Madagasikara sy ny olafitry ny mpanao gazety ary aorian'izay dia isy ny famotinana izay hevitra ny vohitra teto. Mialohan'ny amaranantsika ny fotoana dia isy ny fiarah-miala etaeta iarahantsika rehetra izay tonga manotrona izao hetsika izao. Izay ary ny olona tompoko lahy sy tompoko vavy, misy ny fampidirana izao hetsika izao izay iarahana amin'ny studio Fritz ny FES Madagasikara. Mbola misy tsy fahatombanana ny eo amin'ny teknika, araka ny efa nambara tamintsika teny am-piandohana dia arahantsika mivantana ihany koa amin'ireo tambajotra serasera isan-karazany toy ny Facebook sy ny YouTube ity fotoana amin'ity tolakandro ity, ka eo ihany koa ahafahan'ireo rehetra mandray anjara, tsy eto toerana ihany fa ny any anivon'ny fatra ihany koa dia afaka mandray anjara avokoa atao anatin'ity hetsika ity, mandray anjara amin'ny ady hevitra izay miompana amin'ny lohahevitra izay nosafidiana ho amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalana asa fanaovan-gazety ho amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Averina ihany dia ny hoe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolon'ny nomerika. Isika rehetra eto manoloana eto dia vory eto noho ny fanampiana sy ny fanohana ny FES Madagasikara izay solon-dramatoa Antandriana Tena eto, izay misolitena ihany koa ny solitena maharitry ny FES Madagasikara Constantine Grond eto Madagasikara. Mandra-piandry ny fampidirana izay
Mandra-pandry ny fampidirana izay atao dia saina avy hatrany ary angamba iroso amin'ny fandraisam-pitenenana isika miala tsiny noho ny fifandosoana kely teo amin'ny fandaharam-potoana manao zavatra fatatsika rehetra ka noho izany dia saina ary izao saina mpanajana Ramatoa Antandrianasy mpandrindra ny fandaharan'asa izay misolo-tena ny Ramatoa Constantine Gronda solo-tena mahatry ny FES eto Madagasikara handray ny anjara fitenenana. Misaotra Ramatoa Mpandrindra. Ramatoa filohan'ny olafitry ny mpanao gazety sy ianareo birao mpiara-miasanina dia ianareo mpanao gazety maro avy amin'ny lafivalon'ny Nosy avy amin'ny faritra 13 ary manao gazety amin'ny endriny maro samihafa endriny rehetra tomboky vavy sy tomboky lahy. Dia ampifaliana tokoa ny ara-bananareo ny amin'izao toninandro lehibe ho anareo mpanao gazety izao dia ity andro ny fahatelo ny volana May ity. Ary mitondra ny teny fialan-tsiny ny solo-tena maharitry ny Fondation Friedrich Ebert Ramatoa Constantine Gronda izay noho ny andraikitra hafa izay tsy maintsy natrehany dia tsy afaka tonga eto na dia naniry tokoa ary rehefa nandamina programa mihitsy izay moa tamin'ny herinandro dia misy fivoriana tsy maintsy ataony any amin'ny ambasady dia any amin'ny Masovia Alemana zany dia izay ny tsy ahafahany tonga eto ka dia miala tsiny indrindra tompoko ary mitondra ny teny fiarabana ho anareo ihany koa izy. Ny 3 May nitsahivitsika teo dia andro lehibe ary mampatsiahy antsika hoe sarobidy loatra ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Sarobidy ho anareo mpanao gazety izay mikaroka sy mizara ny vaovao fa sarobidy koa anay olom-pirenena izay mila vaovao voamarina, mila vaovao amin'ny fotoana ara-potoana amin'ny fotoana ilana azy izay vaovao mba tena ilainay ho fantatra. Dia arak'izay dia ara-baina manokana ianareo satria vorilanina maro tahaka izao ary tonga eto amin'ity sehatra hetsika mivantana ity. Misy ny atao anaty efitrano misy ny mandray anjara any amin'ny tambajotra tseratsera dia mino fa raha ity efitrano ity izao efa kely sisa dia ho feno 900 isa mety efa feno aza fa ny sasany mbola mijorojoro ery. Fa misy koa any amin'ny tambazotra tseratsera mety efa ho any amin'ny 500 any ho any zany nareo no mandray anjara. Dia baina satria hetsika goavana zany ho anareo mpanao gazety. Dia ahafahanareo voalaza teo hoe tafatafa ahafahanareo mifampiresaka, ankalalahana, mivantana. Dia isaorana sady ireo izay handray anjara eto hitari-dresaka, hitondra hitarikevitra, ao koa ireo handrindra ny fifanakalozana, ao ny lafin'ny teknika, dia isaorana avokoa fandraisana anjara anareo rehetra. Ny Fondation Friedrich Ebert manokana dia misaotra anareo, mankasitraka anareo amin'ny fitokisana napetrakareo taminay, nanekenareo koa hoe hiara-hiasa. Nahatonga anareo nanatona anay moa zany hoe fahalalan'ny mpanao gazety dia nefa na dia eo ary izay ilay hoe mahazava-dehibe ny fahaleovantena sy ny fahalalahana izay dia afaka miara-miasa isika dia hampanetretena tanteraka no andraisan'ny FES anjara amin'izany hetsika izany teo tsika niara-nanomana. Dia ny amin'izao zany misy teknisianina maro avy amin'ny FES miara-manatotosa ny mivantana aminareo ka isaorantsika satria teknôlôjia no resahana dia isaorantsika ny teknôlôjia ahafahantsika mandray anjara feno amin'izany. Fa ny anjaran'ny FES kosa zany dia azo lazaina hoe mifarana hatreo
teo ny arahana ny fanomanana ny araka, eo ny lafin'ny teknika, dia mamela ianareo zany hialatsiny sady hoe efa vita mifandraisana fitenenanay rotota, dia tsy maintsy angatadalana zany igodogodona mba tena hoe ianareo samy mpanao gazety no eto hifanakalo hevitra. Fa mialohan'izay moa dia mba misy fifampizarana vitsivitsy tiana atao. Ny mivantana dia ianareo no haneho hevitra tsy antery ankalalahana osintsika teo, ary sarobidy indrindra ihany koa raha miresaka fahalalan'ny asa fanao gazety sika, dia sarobidy mitovy amin'izay koa ny fahaleovantena ny olavitra, fahaleovantena ara-politika, fahaleovantena ara-bola, ara-pitaovana, dia arabaina zany ny nafahanareo nitokana ny birao any olavitra androany, izay tsy mifamatopatotra amina birao hafa ny ara-panjakana zany, dia efa dingana iray lehibe zay dingana hita maso zany, dia zava-dehibe. Dia irariana ny toizan'izay, ary izao fionanareo izao dia natao indrindra handinihanareo ny fomba hanatanterahana an'izany, ahafahanareo mifandresy lahatra hoe izao no mety, izao no tokony atao, hampandrosoana ny asa fanaovan-gazety, hiarovana ny hasin'ny asa fanaovan-gazety. Dia tena mba ho asa fanaovan-gazety matihanina zany no resahantsika amin'izay. Momba ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety manokana moa dia fantatritsika hoe maro dia maro fanambarana izay voarakitra ny amin'ny didy aman-dalàna, voasoratra nankatoavintsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena, kanefa tsy mandeha ho azy ny fampiarana, tsy mandeha ho azy fa mila fiarovana, ary izay ny anton'ilay 3 Mey isan-taona raha ny fahalalako azy, dia mila fiarovana hatrany io, mila matanjaka ny mpanao gazety, satria ny tontolo dia miova, ary maro ny tsindry izay mety misakana an'izay fahalalan'izay. Azo marihana manokana amin'izany ohatra ny tontolo ara-teknôlôjia izay ho resahanareo androany manokana, fa azadiny koa fa misy tsena ao, tsenan'ny fandraharahana ny momba ny fanaovan-gazety, tontolon'ny tsena zany. Dia eo koa ny tontolon'ny politika, satria efa hakatoky ny fifidianana isika izao. Arak'izay dia fantatritsika zany fa ilay hoe numerika moa zany amin'ny teny malagasy efa nanontany dia hoe niara-kajy mirindra. Niara-kajy mirindra zany dia mibaiko tanteraka ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana, dia ho jerenareo izay rehefa avy eo. Fa mihatraika ihany koa, misy henoko ny nanontany teo hoe ay tany amin'ny Facebook hitako nisy commentaire fa andreny hoe dia ahoana moa zany, miova, mbola misy mividy ve ny gazety, iza ny tena mividy azy, dia mbola hienahena ve io sa anahoana ny mpividy gazety. Dia izay zany ilay izy hoe mihatraika amin'ny fivoaran'ny tsenan'ny fandraharahana manodidina ny asa fanaovan-gazety, dia tany amin'ny nanao baromètre des médias moa tamin'ny taona 2024 dia nisy tolo-kevitra tao nilaza hoe tsara ny isian'ny régie publicitaire mba ahafahana mandrindra ny dokam-barotra, satria anisan'ny fidiram-bola ho an'ny amin'ny gazety zany io dokam-barotra io, dia zava-dehibe ny isian'izany, fa efa ny ankabeazan'ny firenena manana an'io régie publicitaire io avokoa. Dia manarak'izay ilay resaka politika sy ara-tsosialy, misy koa ny rafitra anankiray izay mbola tsy nitsangana ny ANRCM, izay tokony handrindra ny fananganana sy ny fifampitondrana eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao, dia mbola tsy nitsangana io, nefa io koa zany tokony tahaka ilay ho lavitra teo hoe mahaleo tena miasa kalalahana ka tsy manao mizana tsindrinila amin'izany fandrindrana izany.
Manarak'izay dia ataoko hoe irahantsika miaiky fa tsy hisy mihitsy ny fahalalahana amin'ny fampahalalam-baovao raha ohatra ka tsy misy koa ny fahalalahana amin'ny fahazahoana vaovao. Dia miandry dodina avokoa isika ny voan'ny le loi sur l'accès à l'information satria raha tsy misy tokoa izay, raha tsy hisy izay dia ho nofinofy ihany ny hoe mangarahara ary lasa mampirisika ny fake news hoe tsy fisian'ny fangarahana. Dia eo ihany koa zany ny fiarovana ny loharanom-baovao sy ny zareo amin'ny malina moa zany ny tena mivoy le hoe lanceur d'alerte, ny mpanaitra na mpampitaitra. Farany roa andro lasa izay tsika nankalaza ny voalohan'ny volana May izay andro iraisam-pirenena ho an'ny asa, fa mpiasa ihany koa ny mpanao gazety. Dikan'izany efa nisy fotoana ny resahana momba an'izay hoe efa nisy ny eritreritra ny anangana ny dia efa ny syndicat mpanao gazety dia tena zava-dehibe io satria raha miresaka fahalalahany asa fanao-gazety nefa ny eo an-tanana tsy ampy dia mahery be ny fakam-panahy. Mety hoe sanatria izany hivarotra anakalo vola na tombotsoa hafa ilay fahalalahana. Koa everiko hoe zava-dehibe ihany koa ny isian'ny syndicat-ny mpanao gazety. Tsy mifanohitra amin'ny olavitra ny asany. Ny olavitra miaro ny hasan'ny asa fanaovan-gazety manandratra an'izany ary ny syndicat kosa miaro ny zo sy tombotsoa ny mpiasa mpanao gazety. Efa lava ny resaka narosiko teo fa dia ho fen'izay voalaza rehetra dia azontsika hoarina amin'ny hoe fifandanjana mizana ny ananantsika na tsy ananantsika fahalalahana ho an'ny asa fanaovan-gazety. Misy ny andany ny tsindry izay misakana eo ankilany izany mila mafy matanjaka ny mpanao gazety manindry mba hiverenany le fahalalahana amin'ny laoniny. Dia sehatra mivantana tahaka izao dia dingana anankiray izay ahafahanareo manatanteraka izany. Dia mahavitasoa zany izao fionanareo izao misaotra anareo nanome ny FES ny sehatra ahafahana naneho izay hevitra izay ary misaotra anareo naharitra ny haino hatramin'ny farany dia sady mametraka ny veloma sady fa mbola eo ihany moa fa mety tsy afaka handray fitenenana intsony dia mankasitraka tompoko. Mangasitraka Andriamatoa Anta Andrianasy mpandridran'ny fandaharan'asa eo anivon'ny FES Madagasikara isika sa izay nisolo tena Andriamatoa Constantine Grond izay solo tena maharitra ny FES Madagasikara mitondra izay anjara fitenenana izay. Izao ary dia saitsika mpanajana Ramatoa filohan'ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara handray ny anjara fitenenany. Ramatoa Anta Andrianasy misolo tena Andriamatoa Constantine Grond solo tena maharitra ny FES eto Madagasikara sy ianareo ekipa mavitrika miara-miasa aminy ao amin'ny FES. Ianareo panelista nasaina sy ianareo moderateur ny mivantana. Ianareo filoha ny fandimby ny tantana ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Isika mpiara-miasa rehetra ny voafidy sy ny voatendry ao anatin'ny birao ny olavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Isika mpanao gazety tsy ankanavaka rehetra ny eto amin'ny vantana eto amin'ny Carleton sy ny manaraka ny mivantana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Ordre des journalistes de Madagasikara sy ny page Facebook ny FES Praivat Praena ao anatin'ny asa fanaovan-gazety tompoko lahy sy tompoko vavy. 3 May 2017 3 May 2020 7 taonan'io no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Faly miaraba sy miraro soa antsika mpanao gazety rehetra kanafaka
tratra n'izany andro natokana ho antsika izany ary faly ihany koa mahita antsika voromaro toy izao. Hanamarika izany indrindra ny antony mahatafavory antsika toy izao anatin'ity hetsika antsoina hoe mivantana ity, fiara-miasa amin'ny FES, mankasitraka indrindra amin'ny fiarahamoninadoka Dr Anta. Mivantana, hetsika natao hitafantafana, edina hevitra eo amin'ny samy mpanao gazety, andinihana ireo fanamby momba ny asantsika, isiany tosakevitra avy amintsika mba ho tena ankalalahana tokoa hifarimbonana ho amin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Amin'izao mivantana andian'ny voalohany izao iresaka isika momba ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny vanim-potoana nomerika, la liberté de la presse à l'ère du numérique. Andrasana ivoaka eto ny hevitra rehetra ho azo aravina zona mandrafitra paikady satria efa rivotra mitsoka maneran-tany ny nomerika, miaina izany ihany koa ny asa fanaovan-gazety. Mety ho fanararoatra izany na opportunité, mitombo ny vaovao azo trandrahana, aingana ny fampitana ny vaovao, mivoatra ny fomba fampitana sy ny fikirakirana ny vaovao, nefa koa mety ho ambana, menace ho an'ny asa, miroborobo ny fanehoan-kevitra sy ny famoahana vaovao amin'ny tambazotra sosialy, toa mitonona ho mpanao gazety avokoa ny rehetrarehetra mikirakira ny nomerika, ahina ny fiparitahan'ny vaovao diso. Eo indrindra, manana ny tanjana ary andao ho trandrahana tanjaka ny asa fanaovan-gazety manoloana izany, satria ny mpanao gazety ny manana ny fahaiza-manao, manamarina ny vaovao, meloa ny amoahana azy, manana ny etika na ny tandroasina sy ny déontologie na ny malonasa mampiavaka azy ny asa fanaovan-gazety, antony anisany hijoroan'ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ny fitandrona izany. Ny amin'ny fahalalahana, mbola misy mpanao gazety eto Madagasikara miasa tsy manana fifanarahana arak'asa. Mbola misy ny manao tsindry amin'ny mpanao gazety noho ny fanahiana ny fikitikitiana ny tombotsoany. Misy ireo manao herisetra amin'ny mpanao gazety izay meloy ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Misy ireo manakatona ny loharanom-baovao noho ny antony maro samihafa, nefa manome antoka ny amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny lalàna. Ho antsika mpanao gazety, andao hamafisina ny fahaiza-manao, andao atao mahamatianina ny asantsika mba tena ho asa masina sy hampandroso tokoa ny ainantsika izany, ampisitraka ny zo fototry ny olom-pirenena azo vaovao maro lafy tsy mitanila, na eo aza ny ligne éditoriale ny orinasa esantsika. Andao heritreritra ny alalaka fotsiny ihany. Mpanao gazety matianina mirahina ho amin'ny fampandrosoana, ko ambarako ary fa misokatra ny mivantana miainga avy eto amin'ny Carleton ho an'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Mankasitraka anao Ramatoafiloha nitondra izay lahateny sy afatrafatra ho an'ny mpanao gazety izay. Araka ny nambarany teo dia misokatra ny mivantana ho antsika rehetra eto amin'ny Carleton sy ho an'ireo izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy isan-karazany. Araka izany dia iroso amin'ny tena ivony izao fotoana izao isika dia ny ady hevitra sy ny fanehoan-kevitra miompana amin'ny lohahevitra izay noraisina ho amin'ity taona ity, koa manasa ireo modérateur sy ireo mpandrindra ny ady hevitra mba handroso aty anoloana hanomboka ny tena ivony izao fankalazana izao isika. Misaotra tompoko. Misaotra Mira nananome ny nampandroso anay sy
Abraham Razafy no miaraka amiko lovarabary handrindra ny resadresaka mivantana ataontsika eto androany. Wow, hitako eto mihitsy en direct fa tsy hitako firy le isan'ilay olona mijery. Misaotra antsika rehetra tonga alohan'ny hanombohantsika azy dia ampatsiaro vetivety hoe inona ilay lohahevitra ho resantsika eto androany, ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eo ambany vahoan'ny tontolo nomerika, misaotra amin'ny maha-olo tsy fantatro izy raha ao izy nanome an'izay fandikana teny amin'ny teny malagasy izay. Ny fahatelon'ny volana May dia natokana indrindra patsiahivana amin'izao tontolo izao, amin'ny tompon'andraiki-panjakana na amin'ny olom-pirenena na amin'ny mpisehatra rehetrarehetra ny mahazava-dehibe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, ny mahazava-dehibe ihany koa ny zo ny olom-pirenena ahazo vaovao amin'izao fotoana iainantsika, vaovao marina sy tsy mitanila moa izany, mari-potitra sy tsy mitanila. Amin'izao fotoana iainantsika anatin'ny tontolo nomerika izao dia vao maika zava-dehibe ary tena zava-dehibe izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay manoloana ny tontolo nomerika. Ny tenenin'ny présidente Monica teo hoe na fanararaotra ny tontolo nomerika na ihany koa mety hambana ho antsika, izay no ho resantsika eto androany. Matiana eo amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety amin'ny tontolo nomerika no hiresaka amintsika eto androany, hizara amintsika ny traikefan'ny zareo, ny iainan'ny zareo an'izany tontolo nomerika izany, ny iainan'ny zareo an'izany hoe be dia be ny vaovao, ny tobaka ho an'ny olom-pirenena dia ahoana no ametrahan'ny mpanao gazety ny toerany sy ny tongony ao anatin'izay tontolo nomerika izay. Ny Mekony Abraham angamba ny anolorana hoe izavy ireo le namantsika ho avy eto androany. Ia, misaotra lova. Abraham Razafy, mpanao gazety amin'ny TV Plus Madagasikara, miaraka manao ny fandrindrana nyity ady hevitra rahantsika mivantana eto amin'ny carton sy amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny pejin'ny Ordre des journalistes de Madagascar sy eo amin'ny pejin'ny FES Madagasikara. Raha sitraka reo mba hipetraka ako. Araka nambaran'ny lova teo dia miisa anaky 3 ny vahintsika hiady hevitra ho an'ity androany ity. Nambara teo fa efatrany amin'ny 200 any isika no manatrika an'izany ato anatin'ny salle ato amin'ny carton Madagasikara, fa efa hitako maro ihany koa ny manaraka na ao amin'ny pejin'ny OGM izany na ihany koa amin'ny pejin'ny FS Madagasikara izay hanetanana antsika hatrano ny fandraisana anjara ao anatin'izay na fametrahana fanontaniana izany na ihany koa ny commentaire izay efa misy ny mpiara-miasa amin'ny FS Madagasikara mikarakara an'izay fampitanana izay commentaire na ny question tiatsika apetraka amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera izay. Vahiny 3 lovarabary no nasaina hiady hevitra momba n'izany hoe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo nomerika. Efa nahitsy teo moa izany fa dia miatrika ny tontolo arakajy mirindra izany no andikatsika anazy manomboka eto izany hoe izay no anaovantsika n'ity nomerika ity. Atsotsika ary hiakatra ety Andapiazo, Andriamatoa Herzo Andrenarjon, journaliste multimédia, enseignant formateur, manasanao tompoko hiakatra hiaraka aminay ety. Afaka mitehaka tsika. Zay miteny Herzo mety foana ka avy eto amin'ny akavanako ary. Ny vahiny faharoa hiady hevitra ato anatin'ity ady hevitra ity dia Renaud Raharjon, rédacteur en chef ny Orange Actu izy, manasa ny Renaud ihany koa hiakatra ity an-tsehatra. Ary vahiny fahatelo dia Andriambavilanitra no hiaraka amintsika. Ramatoa Mialsora Andriamampianina, rédacteur en chef ny Malina.mg izy, manasa ny mialy ihany koa hiakatra ety. Ireo ary isika no hiady hevitra mahakasika an'izany hoe ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo arakajy mirindra izany. Lovarabary. Misaotra Abraham, niova ny tontolon'ny fampitam-baovao
miova ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Herzo Andrenarjona ianao ny anisan'ny mpanao gazety voalohany azo lazaina hoe nisehatra teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety mampiasa ny teknôlôjia vaovao. Inona no ataontsika hoe lokanady amin'izao fotoana izao hatrehan'ny asa fanaovan-gazety manoloana ny firoborobon'ny sehatra nomerika ny teknôlôjia vaovao sy ny fampitam-baovao eo amin'io sehatra io. Ia, misaotra-betsaka. Marina tokoa fa ny tenako no mpanao gazety web journaliste voalohany teto Madagasikara ary saorako fa tena ady tokoa no natao mba ho tafiditra mpikambana atao amin'ny OGM azo carte de presse tamin'izany fotoana izany ary faly de faly tokoa ny tenako rehefa mahita fa efa normal hoe ny mpanao gazety amin'ny sehatry ny internet dia heverina fa mpanao gazety feno. Ny anjara fitenenana nomena moa zany hoe raha amin'ny teny frantsay le izy ato hoe enjeu ny atao hoe ny atrikady tokony ho ataony asa fanaovan-gazety sy mpanao gazety amin'izao tontolo nomerika zao. Misy maromaro izy ireo dia ao aloha ny resaka teknôlôjia, enjeu teknôlôjika, ao ny resaka journalisme zany hoe ny fomba fanaovana gazety sy fikarakarana vaovao, ao ny enjeu politique sy ny démocratique ary misy ihany koa ny enjeu économique. Atao anatin'ity taratasy ity dia misy mots-clés maromaro satria izay miasa amin'ny sehatry ny internet dia mots-clés no tena anao moa zany hoe tena fomba fiasanay zany mampiasa mots-clés. Amin'ny fiovana lehibe teo amin'ny sehatry ny média dia ny fampitam-baovao, fampahalalam-baovao, média d'information dia tsy ampy intsony satria efa mialava, mitohy mankany amin'ny média de communication. Eo amin'ny sehatry numérique amin'izao fotoana izao, fantatsika angamba natao hoe web 2.0 izay nisy ny réseaux sociaux dia efa dépassé, nefa nisy ny web 3.0 web sémantique zany hoe Andriamanitra iray ihany tompona dia Google, fa amin'izao fotoana izao dia efa any amin'ny web 4.0 tsika, zany hoe eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy internet foana, misy application internet foana zany ary isan'izany ny vaovao sy ny asa ataon'ny média dia ny information, divertissement ary ny éducation. Ao anatin'ny tontolon'ny web 4.0 tsika amin'izay fotoana izay. Eo amin'ny asa fanaovan-gazety indray miainga tany amin'ny journalisme 1.0 dia rehefa nisy ny internet ny atao hoe ny vaovao amin'ireo média ireo na télé na gazety na radio alefa amin'ny internet. Mbola izay nampiasaintsika eto Madagasikara ny ankamaroan'ny média tsika dia avy eo nisy ny journalisme 2.0 zany hoe média anankiray fa manana contenu sy support anankiroa. Misy le télévision fa misy vaovao manokana avoakana ho an'ny site internet na ho an'ny réseaux sociaux ihany koa zany. Fa amin'izao fotoana izao tsika dia efa ao anatin'ny journalisme 3.0 zany hoe mpanao gazety anankiray fa média maromaro. Zany hoe le mpanao gazety zany sady lasa manao radio, manao presse écrite, manao vidéo, audiovisuel, fa izay no atao hoe journalisme multimédia. Ok. Izay eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia maranako amin'ny lafin'ny teknôlôjia dia ny smartphone. Ny smartphone no fitaovana hanjifana vaovao amin'izao fotoana izao satria efa betsaka amin'ny mpampiasa, efa haintsika mampiasa azy hatramin'ny dadabe sy bebe aza efa mahay mampiasa azy. Zany hoe tsy ho an'ny génération Y, Z intsony teraka tao amin'ny elanelan'ny taona 90 ka hatramin'ny 10 no mahay mampiasa smartphone fa hatramin'ny ankizy 5 taona sy ny dadabe sy bebe. Izany fiovana teknôlôjia zany dia mitondra fiovana teo amin'ny information na vaovao, zany hoe misy zany ny vaovao izay vokarin'ny olon-tsotra user generated content sy ny vaovao vokarin'ny orinasa. Orinasa tsy tena hoe mpampalala vaovao toy ny Orange Madagasikara zao
lasa mamokatra vaovao. Iny moa zany exception de range satria ny asy tena efa avo lenta le vaovao ataony fa ny orinasa rehetra entreprise na association na institution dia afaka mamoaka vaovao ihany koa. Zany hoe tsy ny média classique intsony zany no atao hoe ny tompony fampalalam-baovao. Manaraka izay koa ny amin'ny sehatry ny internet dia ny fomba fanaovana vaovao dia tsy maintsy instantané, zany hoe vao mitranga dia avoaka. Tsy maintsy interactive, misy fifandraisana amin'ny amin'ny public, amin'ny mpanjifa vaovao, ary tsy maintsy misy lien, zany hoe hypertextualité. Lasa tsy maintsy miroso amin'izay fanaovana vaovao sy fantsifana vaovao ian'izay koa ny gazety sy ny radio sy ny télévision rehetra. Eo amin'ny lafiny démocratie sy ny politique indray dia ny internet no atao hoe technologie de libération. Zany hoe rehefa voafehy loatra ny olom-pirenena sy fiarahamonina dia lasa mipoaka amin'ny internet ny libération. Azo ialana nefa izay fa aloha manao fanovana mutation toy izay tonga ny amin'ny libération. Ny zava-misy mantsy dia izao, tsy misy tsony ny censure fa ny soloany monopole, zany hoe misy olona mifehy teny, zany hoe monopole de la parole politique et de la parole publique. Censure zany soloana monopole. Dia taloha ny restriction no nampiarina hoe tsy mahazo manao an'izao, fa ny soloana hoe prescription, zany hoe izao no ataovy, izao no ataovy ao an-tsaina. Ka amin'izay toe-javatra zay misy amin'ny ty amin'ny firenena andalam-pandrosoana, indrindra fa izay misy tarazo ny firaikevitra sosialista. Fa ny internet dia mamaha izay olana zay, satria nahoana? Satria ny internet dia tsy voafehin'ny fanjakana ihany, fa misy ireo atao hoe infomédiaire. Ka io infomédiaire io zavatra mondial, international. Azo ampitahina amin'ny hoe resaka baolina kitra, azontsika azo fanjakana fehezana toa ny FMF, ny fédération, fa ny FIFA tsy azo fanjakana fehezana. Dia ohatr'izay ihany koa ny amin'ny sehatra numérique, zany hoe ny Facebook, ny Google, ny YouTube, tsy ho azy ny fanjakana fehezana. Fa mazava ho azy misy fomba hafa akolaka amin'ny alalan'ny lalàna hiezahany fanjakana amehan'izany. Ilaina ny fahafahana fa ny fahafahana sy ny fahamarinana amin'ny asa fanaovana gazety dia tsy tanteraka, zany hoe non absolu. Eo amin'ny lafiny démocratie zay zany dia tokony arindra ny fiarahamonina numérique, satria efa miroso makany amin'izay ny ataontsika hoe ny espace public médiatique efa lasa amin'ny sehatry ny numérique. Amarana koa aza angamba mba tsy ho lava loatra dia misy ihany koa ny enjeu économique, satria ny internet dia lasa nanamora eo amin'ny lafiny teknika sy eo amin'ny lafiny vidy coût, zany hoe production low cost ny filaza azy, ny famokarana vaovao. Zany mahatonga ny hoe isika rehetra zao raha manakevitra tsika hoe hanao média, hanao télévision, hanao radio, hanao gazety, rapitso, dia afaka manao an'izany. Satria misy natsoina hoe télévision par contournement, zany hoe olon-tsotra dia afaka manao télévision. Fa amin'izay tsika miroso any amin'ny thématique kokoa. Fa ny internet dia somary nampiena ny lanja ny mpanao gazety, satria be da be ny freelance miaina ao anatin'ny précarité, tsisy contrat de travail ny mpanao gazety. Fa izay contrainte zay nefa miraisy ny mpanao gazety sasany, ohatra izany isan'izay ho valeur, zany hoe alohanay manana contrainte économique fa mitazona ny valeur morale sy éthique sy ny déontologie. Zay angamba ny atao hoe tena fampidirana ihany amin'ny fiovana amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny fanaovana gazety. Misaotra betsaka. Misaotra ny Herzo Randrina Rajano, tsika journaliste multimédia voalohany teto Madagasikara, nitondra izay faneho-kevitra izay misy dimension maromaro no resahany Herzo teo, misy enjeu maromaro no resahany teo. Voatanisa tao anatin'izany ny fahaty amin'ny web 4.0 zao tsika, asa hoe web 4.0 ny hafaran'izy ity fa dia samy
ela velona hita an'izany. Eo amin'ny journalisme ihany koa efa aty amin'ny journalisme 3.0 tsika raha resahana teo atao hoe raha ohatra ka maha-professionnel izay atao hoe tsy maintsy manana minimum angamba sika n'izany hoe smartphone izany, na ahafahana maka sary, na ahafahana mijery vaovao ihany koa, na ho an'ny publika izany na ihany koa ho antsika mpanao gazety. Ny resaka politika sy demokrasia teo ihany koa anisan'ny voaresaky erzao hoe sady technique de libération izy io, ohatran'ny karazana soupape de sécurité nga ny ilazana anazy erzao raha ohatra ka izay no mety halaza azy kokoa angamba. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny tena tadidy raha ny hainy tsara amin'ny mampanao gazety erzao dia hoe tsy mpanao gazety irery intsony manana izay monopole ny information izay, asa hoe afaka miresaka ny hoe ampy-mamba ve tsika raha amin'ny resaka vaovao amin'izay resaka monopole izay. Ao anatin'izay no anasantsika ny Renaud Rarjon, rédacteur en chef Orange Actu, hitondra ny hoe aiza ho aiza moa zany ny andraikitry ny mpanao gazety, aiza ho aiza ny andraikitry ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny tontolo izay tsy manana izay monopole ampy-mamba ohatran'ny taloha izay intsony ny mpanao gazety. Miarabantsika rehetra, raha ny asa fanaovan-gazety no asiana teny kely dia ny azoko tenena angamba dia ny hoe ny andraikitra ananan'ny mpanao gazety dia mitovy, tsy miova ary tsy hiova, mitrandraka vaovao ary mizara vaovao voamarina ho an'ny mpiarabelona. Zay raha asiana teny fohy. Ny fomba fizarana izay vaovao fotsiny no nisy fivoarana araky ny fandraisana erzao tao. Ny tena fantatritsika teny aloha dia ny gazety an-tsoratra, avy eo nisy ny radio, nisy ihany koa ny télévision. Taty aoriana kely izay ny erzao izy teo no anisan'ny nanao anazy voalohany teto ny presse numérique, izany hoe ny gazety amin'ny alalan'ny internet. Nandritra ny fotoana elaela izy io ataontsika hoe tsy ny tena hoe tsy pozipozy fa tsy reconnu. Ny tena nahalalana anazy moa zany tamin'izany dia hoe divertissement ny presse en ligne. Taty aoriana kosa dia nisy fiovana lehibe, ny lalàna loi sur la communication médiatisée 2020-006 voaingana zany izy io tamin'ny septembre 2020 no anisan'ny voalohany ny reconnaître ny presse en ligne, zany hoe ny gazety numérique zaraina amin'ny alalan'ny internet dia presse reconnue sahalan'ny audiovisuel, sahalan'ny presse écrite. Zay aloha tiako hamarina kely dia teo amin'ny fitomboany. Ahoana ny andraikitritsika sika eo amin'ny hoe firoborobon'ny resaka teknôlôjia. Zavatra eno matetika rehefa miresaka teknôlôjia dia ny hafaingam-pandehan'ny vaovao. Vetivety kely zavatra mitranga kely etsy amin'ny tsena Mahamasina etsy dia fahitantsika miparitaka ny amin'ny internet, eny amin'ny tambazotra serasera. Zany hoe ny zavatra eny ihany koa dia matetika ohatrany hoe karazana fahavalony ny asa fanaovan-gazety numérique, satria hoe mamono anga ny média traditionnel, ny gazety, ny radio sy ny télé. Ny zavatra tiako tenenina dia hoe numérique ny arakajimbritra ozy nareo teo filazazy kokoa dia opportunité ngeza be io, opportunité farak'izay tsara. Betsaka ny zavatra hoentiny araka ny teneniko teo hoe ny afaingany fampitana vaovao. Raha ohatra tsika taloha rehefa misy vaovao dia tsy maintsy miandry ny apitry iny, androany ny tranga dia mamaky gazety rapitro, zay vao mahita ilay vaovao. Raha ohatra ny amin'ny télé dia afakadin-drova dia ny télé eo rehefa na miandry vaovao amin'ny alina ny ohatra ihany koa ny radio. Ny internet dia mitondra izay hafaingam-pandeha zay, mampita an'ilay vaovao vao marina aloha ny tena marina raha ho an'ny matianina, mampita vaovao vao marina aingana be. Zany hoe manampy antsika ilay izy raha ny tena marina araka ny voaresaka teo nisy ny smartphone. Nakamaroany aina moanjera ny ndafy antsika ny teny izao nahita koa teto Madagasikara, angamba ny taminareo tao amin'ny TV+ efa nahita. Ny smartphone angeny amin'izao fotoana izao no amitana aingana ireny vaovao mahitantsika amin'ny télé ireny, mora kokoa amin'ny alalan'ny internet sy ny smartphone mandefa an'ilay vaovao en direct, en live ara-potoana. Zany hoe manampy antsika izy.
Fa kosa eo amin'ilay teknôlôjia izay ihany a, araka ny voalazantsika teo ihany a, ny olom-pirenena ihany koa lasa mampita an'ilay vaovao. Tsy tena hoe ratsy ny fampitana vaovao, fa kosa eo ilay andraikitsika mpanao gazety maty any atoko anaovako antso hoe ny olona mizara vaovao any mahita ny zavatra misy eo aminazy eo hoe manodidina anazy dia zarainy ilay izy ao anatin'ilay hoe esprit ana partage. Tsy dia hoe misy madiso an'izay loatra, fa tsy resaka teknôlôjia fotsiny mahatonga azy manao an'izay, fa isika mpanao gazety ihany koa tsara tonga saina à un moment donné hoe mahatonga ny olona ihany koa manao an'izay sasasasany dia ilay fahaverezan'ny olom-pirenena an'ilay fahatokisana amintsika mpanao gazety. Anisany zany, tsy tena hoe izay no tena izy fa anisany aleon'ny olona izy no mizara ilay zavatra hitany toy izay hoe hiandry an'ilay mpanao gazety. Dia eo ilay anjara andraikitsika matyanina amin'ny asa fanaovan-gazety hoe raisika opportunité ilay teknôlôjia ahafahantsika mizara vaovao aingana fa vaovao marina sy voapirofo, ahafahan'ireo olon-tsotra mahita an'ilay vaovao marina ihany koa ary mamerina n'ilay ataoko hoe fifampitokisana izay. Asa sarotra ilay izy fa tsy mora, fa asantsika ilay izy. Mila ataontsika hoe volonté be anga, fa mora vita izany rehefa ohatsika ka hiaraka hivondrona, hiaraka hanao izay zavatra izay. Ka eo amin'ilay hoe inona ny andraikitsika tsy miova. Ny andraikitsika mpanao gazety tsy miova, mitrandraka vaovao sy mizara vaovao marina. Fa ny fomba hizarantsika ilay vaovao no somary miova, dia ilay olona mandray an'ilay vaovaontsika, ilay olom-pirenena mandray an'ilay vaovaontsika no somary miova kely ny fandraisany azy, dia anjarantsika no miditra bebe kokoa amin'ilay atao hoe mahamaty anina ahafahan'ilay fitokisana miverina. Izay ny amanodeny avy aty amiko. Misaotra Renaud Raharjon. Ny andraikitsika mpanao gazety osy tsy miova ary tsy hiova, fa ny fomba ampitana ny vaovao no miova, no mivoatra sy miova. Ho aingam-pandeha kokoa izy ny vaovao, fa eo ihany koa ilay hoe tsy isika mpanao gazety irery no mizara vaovao amin'izao fotoana izao, fa ny olom-pirenena rehefa manana ilay fitaovana dia afaka mizara vaovao ihany koa. Maromaro ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao no mizara an'izay vaovao izay, fa anjarantsika mpanao gazety no mitazona ilay mahamaty anantsika, izay ilay hoe andraikitsika izay raha ny voalazan'ny Renaud teo mba atokisan'ny olona foana sy iverenana izay fahatokisana mety efa mivavah avy any amin'ny olom-pirenena izay. Mikasika indrindra ilay hoe olom-pirenena mizara vaovao sy mampita vaovao, mialo soa Andriamampianina no ametrahana fanontaniana aminao. Anisan'ny atokisan'ny loharanom-baovao ny mpanao gazety ataoko hoe teo aloha teo, asa amin'izao fotoana izao raha mbola atokisany, fa ny zava-misy aloha matetika tsy any amin'ny mpanao gazety no mivoaka ny vaovao voalohany, fa olom-pirenena no mamoaka azy ary matetika vaovao eritreretina avy any ambadika tany, avy any amin'olona ilay antsointsika hoe lanceur d'alerte. Mampisalasala foana ny entiny hoe ny olona mamoaka vaovao iza no atao hoe lanceur d'alerte. Ilay olom-pirenena mamoaka vaovao hitan'ny olona rehetra any amin'ny tambazotra tserasera eny ve azo lazaina hoe lanceur d'alerte satria izy tsy mpanao gazety. Nareo ao amin'ny Malina sy ao amin'ny Transparency International Initiative Madagascar mangataka ny amoahana lalàna miaro, entina miaro an'ireny lanceur d'alerte ireny amin'ny ankapobeny. Iza inona les lanceurs d'alerte, iza les lanceurs d'alerte tokony harovana ary inona no andraikitsika mpanao gazety amin'izay ilay hoe fiarovana ny lanceur d'alerte izay. Misaotra ny lova, miarabantsika rehetra ihany koa. Alohan'ny amaliko ny fanontanian'ny lova dia aka 10 minitra 10 sekondra. Iaraba manokana satria androany dia navoaka ihany koa ny lauréat ny Grand Prix Malina izay manome fankasitrahana manokana an'ireo mpanao gazety mpanatsikafina, dia miaraba ny Fandriamanarivo ary André Alsalama
izay nahazo ny loka voalohany tamin'ny investigation nataony mikasika ny marché public momba ny sekoly. Miarahaba koa ny Najaraony Manalina sy ny ekipany izay nahazo ny loka faharoa momba ny fanatsika fonana ny vola ampiasainy ny antoko politika mandritra ny fampielezan-kevitra. Dia farany miarahaba ny Andriamanarivo ihany izay nahazo ny loka fahatelo amin'ny investigation nataony momba ny fitantanana ny Menabe Antimena. Izay no vaovao manokana amin'izao fotoana izao fa amaly ny fanontaniany loha fa izy natao hoe lanceur d'alerte. Ho anay ho an'ny Transparency Internationale sy ny réseau Malina ny antsoina hoe lanceur d'alerte dia ireo olontsika rehetra aloha dia lanceur d'alerte potentiel daholo. Ny olom-pirenena izay manana mahita trangan-javatra na manana vaovao satria no ny toerana misy azy, no ny orinasa misy azy, no ny fiarahamonina misy azy ary io vaovao fantany io dia vaovao mety manimbazimba ny zoan'ny mpiarabelona, ny zoiombonana sy manana fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Ary ny fomba famoahany an'izay vaovao izay, ny antony hamoahana an'izay vaovao izay dia de façon désintéressée, izany hoe tsy mpika raha manady izy izany fa tena hoe olona tompon'andraikitra mahafantatra ny zavatra hitany ary manaitra antsika manao mametraka an'izay hoe atao amin'ny teny gasy hoe misintona lakolosy fa tena hoe lanceur d'alerte, lancement na alerte mihitsy no ataony. Ireo izany no antsoina hoe lanceur d'alerte ary tena mazava tsara ao an-tsaina hoe tsy maintsy désintéressé izy manao an'ilay izany hoe tsy andraisany vola na avy amin'iza na avy amin'iza ary tsy misy intérêt manokana ankoatran'ny soiombonana izay rahantsika manana sy ny zoan'ny fiarahamonina, ny zoan'ny tsirairay. Izay no antsoina hoe lanceur d'alerte. Dia lanceur d'alerte izy no arahana miasa ireo olona ireo. Ary ahoana no ahafantaran'ireo olona ireo miankina amintsika mpanao gazety matianina izay manana an'ilay discernement tsika fa manana an'ilay fomba koa ataontsika hoe irecoupena an'ilay information azo satria arak'izay voalaza teo hoe tsy izay manana ny vaovao rehetra no milaza manana vaovao marina fa ny asantsika mpanao gazety dia mitady hoe aiza ny marina ao anatin'izay izay avoakan'ny olona rehetra. Ny antony mahatonga anay avy eo amin'ny réseau Malina fa indrindra ny Transparency Internationale izay misupporter ny réseau Malina manao adisisika manokana momba ny fametrahana lalàna ho an'ny lanceur d'alerte dia ity. Ao anatin'izay efa taona nisiana izay dia be da be ireo olona ataontsika hoe lanceur d'alerte nanantona anay. Rehefa misy investigation avoakan'ny Malina dia tadidio hoe misy lanceur d'alerte farafaratsy ny anankiray tonga nanantona ny teny misy ohatr'izao dia inona ny afaka atao. Ny zavatra tsapa nefany dia manomboka amin'ny matahotra ireo mpisintona lakolosy ireo satria misy pression azony, misy tahotra izay légitima ihany ilay izy satria olombelona ny tena manana vaovao matanjaka mafy nefa tsy misy fomba iarovana azy indrindra resaka harcèlement judiciaire rehefa avy eo ny resaka pression na psychologique na physique zavatra mety ho tonga daholo izany. Dia ny tiana atao izany dia mba hisiana lalàna anankiray iarovana ny lanceur d'alerte, iarovana ny fianakaviany satria ny représailles koa mety mikasika anazy ireny ary mba ahafahan'ilay vaovao mandeha ara-dalàna, mivoaka ilay vaovao dia afaka mirecouper ara-dalàna ihany koa ny mpanao gazety. Ny antony dia satria heverinay fa raha misy pilier anankiray amin'ny fampandrosoana, amin'ny ady amin'ny kolokolo satria moa izay ny antom-pisiana Transparency Internationale amin'ny ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana amin'ny ankapobeny dia mpandray anjara amin'izany ny mpanao gazety. Tsika tsy hoe asa fotsiny ohatr'izao no ataontsika fa c'est un travail salutaire. Tena hoe presque l'hygiène mentale mihitsy ny ilavantsika anaovana an'ilay asa satria sarotra be ny ady amin'ny fahantrana, sarotra be ny ady amin'ny kolikoly raha ohatra ka tsy afaka na ny zavatra bazika indrindra toy ny hoe mamoaka vaovao ary dia efa sarotra ho antsika. Dia eo izany izay mametraka an'izay hoe arovana ny olona manana vaovao dia arovana koa ny olona mamoaka an'ilay vaovao amin'ny fomba matianina. Dia izay no adisisika ataonao efa tamin'ny taona 2024 tany no nanomboka ilay adisisika natao fa efa nisy ataontsika hoe dingana vita fa ny indro kely fotsiny teny an-dalana teny rehefa natao ny texte ny volavolan'ny an-dalana sy etc dia hita hoe niala tampoka tao anatin'ilay texte final ilay resaka lanceur d'alerte nefa niny tena antom-pisian'ilay ady atao ka sarotra be raha ohatra ka tsy hiverina iresahana indray ilay izy rehefa avy eo nefany ireny olona ireny izany hoe isika tsirairay no antom-pisian'ilay vaovao mikoriana.
Misaotra mialosoa ny resaka momba an'izay lanceur d'alerte, inona ny atao hoe lanceur d'alerte ny Marien teo fa désintéressé, izany hoe tsy miaro, afa-tsy ny tombontsoa iombonana ary anjarantsika mpanao gazety ny mijery an'izay hoe tena désintéressé, tsy manana eritreritra ambadika, mety arovany tombontsoa manokana ve ity lanceur d'alerte ity. Lanceur d'alerte izay azo lazaina fa anisan'ny loharanom-baovao ihany koa ho an'ny mpanao gazety. Iverina amin'ny mialosoa Randriamampiana ihany angamba amin'izay satria anisan'ny antoka iarovana ary fototra mihitsy ary angamba ny tenenana azy hoe fototry ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fahafahana mahazo vaovao. Anisan'ny manome vaovao ireo lanceur d'alerte ireo. Aiza ho aiza amin'izao fotoana anatin'ny tontolo nomerika zao isika mpanao gazety eto Madagasikara ny andraikitsika aloha voalohany indrindra amin'ny fiarovana, ny andraikitry ny mpanao gazety zany amin'ny fiarovana an'ireny loharanom-baovao ireny, eo ny lanceur d'alerte satria araka ny teny mialosoa teo hoe lanceur d'alerte potentiel daholo sika rehetra na any amin'izay toerana misy atsika, inona no andraikitry ny mpanao gazety amin'izay fiarovana ny loharanom-baovao zay indrindra ao anatin'ny tontolo nomerika izay indraindray ohatra hoe sanatria mety manamora ny fahitana sy ny fiparitana hoe ay ty olo ty no namoaka an'ilay vaovao rehefa hitany anaty échange na mail matetika moa sanatria lasa fomba fanaontsika eto ny mizara ny message privé dia atao capture d'écran dia lasa miparitaka. Aiza ho aiza ny andraikitsika mpanao gazety amin'ny fiarovana an'ireny loharanom-baovao ireny. Ny andraikitsika tsy miova amin'ny andraikitra hatramin'izay misy ny recoupement ny fiarovana ny loharanom-baovao fa mihamafy le andraikitra noho n'le zay hoe satria tsika anatina tontolo numerika be da be ny fomba ahafahan'le vaovao mivoaka. Za zany raha ohatra hoe afaka hoe resaka mivantana amin'ny lanceur d'alerte potentiel raha manana an'izay vaovao zay nareo dia hitako hoe prudence foana aloha zany voalohany satria ny fiarahamonina misy atsika hainareo tsara ohatra ny ahoana ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ilay izy ka vaovao tena fantatrareo hoe ok tena misy an'ity fait ity dia eo nareo no afaka mamoaka an'izy vao marina fa zay tokoa ilay izy. Dia raha ho an'ny transparence internationale manokana izahay dia manao an'ny engagement hiaro amin'izay fomba ahafanay amin'ny OSC anay. Hiaro ny lanceur d'alerte. Fa kosa eo amin'izay teneniko izay foana hoe mila profona foana kosa hoe en toute misy an'izay honnêteté intellectuelle zay ny hitondrana azy zany. Raha pikaramanady tsika dia tsy dia tena ao anatin'ilay lanceur d'alerte mihitsy ary tena hoe fanohatra amin'ilay lanceur d'alerte koa ary no hiantsona azy. Dia ny voa tena hitako hoe voa tsy hoe mora fa ny voa logika indrindra aloha dia ny fisiana lalàna anankiray izay mipetraka hoe izao ny antsoina hoe lanceur d'alerte, inona ny fomba hiarovantsika azy lalàna zany aloha no bouclier antsika voalohany. Rehefa avy eo tsara koa manana prudence ny resaka sécurité, ny sécurisation ny data zay anananareo, ny documentation zay anananareo sy ny ohatran'izany dia mampiasa fomba angambany je pense Erzo ny afaka tena manazava kokoa hoe inona ny outil numérique zay tena miaro indrindra ny olona amin'ny fomba fivezivezeny ny vaovao saripady. Fa ny prudence dia ny lalàna zay ny afaka ana satria le izy koa mantsy rehefa mivoaka le vaovao dia matetika misy an'le kritika foana hoe fauteur de trouble ireo. Lanceur d'alerte mantsy tsy izao vaninandrontsika izao namorona azy, efa nisy foana izany hatramina tany raha dia hosokataina foana ihany koa izy satria misy an'izay toerana sensible zay raisiny. Raha hoe niady tamin'ny fanavakavahan'olon-koditra ny zanak'olombelona ny militant ny droit civique no antsoina hoe fauteur de trouble. Raha miady ho an'ny zoan'ny vehivavy ny olombelona ny suffragette no antsoina hoe fauteur de trouble. Raha miady amin'ny fanandevozana ny olombelona ny abolitionniste no atao hoe fauteur de trouble. On est tous le fauteur de trouble de quelqu'un. Fa eo zany tsika mila maka an'izay hoe iza no arovantsika. Le olona zay manana an'le information recoupée de façon désintéressée ka azontsika hoe arahana hoe zao ny atombohany dia zao ny toyany hoe
sa tsika tonga dia tena hoe anao résistance fotsiny hoe aza petraka mihitsy le lalàna satria mety hanimba ny paix sociale, mety hanimba ny filaminana zao anefa n'le vaovao de toute façon ivoaka ihany ka raha ivoaka le vaovao dia aloha tonga dia le environnement ahoana moa zany environnement manana an'izay protection tsara indrindra zay dia ny lalàna no ivoahan'le vaovao. Le vaovao tsy maintsy ivoaka ihany mialy. Misy hevitra anankiroa ny resahan'irenao sy Herzoto io mahakasika ny hoe fahavalon'ny mpanao gazety ny tontolo nomerika na ny arakajy mirindra mampiena ny lanja ny asa fanaovan-gazety. Za ty antany any Herzo hoe ahoana ny fomba atao zany fomba atao raha hiatrika an'izay hoe mahakasika le célérité ana vaovao teo le vitesse mandeha aingana be ny ady amina skopa koa nefa etsy andaniny samy mifaninana daholo hoe zay ny namoaka voalohany eo ihany koa nefa ny hoe ny texte anao ihany ny adikany makatsy tsy mba misy akory mba farafaratsy mba minimum na considération mba hoe texte ny ololatsy le izy dia nefa dikanao na ny sary na ny dia tel quel le izy na ho antsika mpanao gazety zany dia aleo tsoriny aleo tsy afina fenana fa misy manao an'izany mihitsy. Eo ihany koa nefa ny olon-tsotra izay na isika manaraka ihany koa ohatra dia afaka manao an'ity hoe afaka fa misy tena manao an'izany mihitsy tsy misity sosa tsy mirespekte an'izay droit an'le namoaka an'le voalohan'izay Herzo. Misaotra marina tokoa fa tena atao hoe anao moa zany raha course le izy dia mbola tsy manomboka dia fa resy ty mpanao gazety satria raha mahazo vaovao ny olona anankiray 2 minitra dia efa publier le zavatra fa rehefa isika mpanao gazety manao an'izay mbola anao tri tsika anao hiérarchisation anao vérification satria tsy zay vaovao rehetra dia vérifiena daholo lany andro amin'izany dia avy eo tsika mbola anao mise en forme mbola asainao validé ny red chef ilay vaovao zay vao publier ny anankiray 2 minitra dia vita dia publier fa mpanao gazety mety hoe hoadiny roa zany hoe amin'izay course zay aloha zany dia perdu d'avance. Ny filozofian'ny olon-tsotra mantsy ny citoyen média fa tsy dia tiako loatra aloha média citoyen individu média dia amin'ny teny anglisy hoe tweet first verify later zany hoe avoay aloha dia rehefa avy eo anao zay vao manamarina fa itsika mpanao gazety tsy afaka manao an'izany. Amin'le resahany miaro soa hoe ahoana ny fomba to sécurisena ny to communication na ny données ny vaovao marina tokoa fa amin'izao fotoana izao to nanomboka 10 taona lazy zay anisan'ny danger sy ny menace miatra amin'ny mpanao gazety dia ny resaka numérique amin'ny vaovao zany hoe secret ny piratage ary indrindra ho an'ny mpanao gazety vehivavy so ihany fa tsy dia misy eto amintsika sanatria manome hevitra ny jiolahy amin'ny sezina internet fa ny harcèlement ny mpanao gazety vehivavy eran'izao tontolo izao dia zava-doza tokoa fa misy zany système de cryptage ampiasaina rehefa manao mampita information fa ny lanceur d'alerte mety tsy hanana an'izany mpanao gazety koa mety tsy ny média tsy hanana zay système informatique hoe rehefa andefa vaovao ty aminay dia alefaso aty na io téléphone ampiasaintsika fotsiny dia mety misy mihaino sanatria zany hoe misy risque ihany le izy moa zany fa tsisy asa tsy misy risque zany eo amin'le resaka lanceur d'alerte angamba maria kely ny olana mantsy amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona ho source ny lanceur d'alerte fa lasa ohatrany hoe mpifaninana mpamoaka vaovao amin'izany no antsoina hoe coopétition zany hoe sady coopération no compétition ka amiko tokony ifameno fa tsy tokony hifamono ny lanceur d'alerte sy ny journaliste raha mahatsikaro tsika fa ndraindray olona any an-dafy no mahazo vaovao alohan'ntsika eto Madagasikara somary sorena na mampanao gazety maninona moa zany zany vaovao zany tsy mpanao gazety eto nomena an'izy fa amin'ny lafiny iray rehefa dinihako misy an'ilay tsindry amin'ity lalàna feny elokanabaka ny loi sur la cybercriminalité dia mety hoe misy olona mahita hoe pratika kokoa raha olona any ivelany nomena an'ilay vaovao nefa zany manimba fiarahamonina zany alohantsika no fampitaiza hoe vaovao vao marina dia avoaka ny mpanao gazety mena mpanao gazety ilay vaovao dia voamarin'ny mpanao gazety fa rehefa tsy mpanao gazety omena azy
tonga dia avoakany iny dia manao commentaire izy zay mamay azy lasa misy atao hoe tombontsoa politika ohatra na tombontsoa ara-économique no esolony ao anatiny le izy. Renaud Rahartson, ny orange.mg no ataoko hoe anisan'ny fampitana vaovao, anisan'ny voalohany ihany koa eo amin'ny tontolo nomerika, eo amin'ny fampitana vaovao zay. Manahoana ny resaka lanceur d'alerte tsika teo, ny resaka an'ilay hoe famoahana vaovao faran'izay aingana, manahoana ny mety anampiny tontolo nomerika indray eo amin'ilay fahazoana vaovao, fahafahantsika mpanao gazety aloha mahazo an'ilay vaovao, zany hoe eo amin'ilay resaka accès à l'information. Inona no ataoko hoe opportunité fanararoatra nandikan'ny Monica azy teo hoe inona ilay tsy fantatry teknôlôjia fomba azontsika mpanao gazety ampiasaina ahafahantsika mahazo vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana nomerika sy ny sisa sy ny sisa. Ie, araka ny resako teo opportunité be le teknôlôjia, ny fitaovana ampiasaina anatin'ny teknôlôjia na fifampiresahana fotsiny ary miaraka amin'ny loharanom-baovao. Asa raha tadiditsika efa zokonjokony teo amin'ny asa fanaovan-gazety fa raha ohatra tsika hoe mila vaovao anankiray any amin'ny birao-mpanjakana anankiray dia mila makany amin'ilay birao-mpanjakana aloha. Mety efa lany taxi be tamin'izany fotoana izany aloha makany, lany fotoana mandondona mety tsy ao ilay olona. Mandeha ny fotoana, efa telo andro mbola tsy hita ihany ilay vaovao. Izay ilay force an'ilay teknôlôjia amintsika amin'ny teny izao. Eo ny internet, izany hoe afaka mampiasa an'ireo fitaovana rehetra toy ny fampiasantsika andavanandro, ny WhatsApp, ny Messenger, fitaovana maromaro. Tao anatin'ny crise sanitaire tsika nivoatra be ihany koa ny fampiasana ny fitaovana toy ny Zoom, ny Teams, ahafahana miresaka mivantana anatin'ny fotoana fohy, anatin'ny fotoana aingana. Reny zavatra rehetrarehetra reny dia fitaovana eo am-pelatanantsika mpanao gazety rehetra ahafahana mifandray mivantana amin'ireo loharanom-baovao itsika. Tsoroko aminareo fa maro ireo loharanom-baovanay eo amin'ny Orange Actu ao, tena zarany ary misy an'io, zarany ary izay manantona anazy manontany zavatra. Satria amin'izao vanim-potoana izao betsaka ny zavatra hoe mandeha eny amin'ny tambazotra serasera, betsaka ny vaovao mety atao hoe diso mandeha eny, dia ataontsika hoe manana intérêt ihany koa ireo ataontsika hoe olona amin'ny fitondram-panjakana, na eny amin'ny entreprise, na eny amin'ny société maro isan-karazany izay manana vaovao hoe angarahara ny zavatra misy, dia ny fisian'ireny fitaovana ireny dia efa zava-dehibe ahafahana mifandray. Izany hoe tsy fahavalo akory ny teknôlôjia averiko ihany ary averiko foana, tsy fahavalo ny teknôlôjia fa fitaovana eo am-pelatanantsika manamora kokoa ary ny fifandraisantsika amin'ireo loharanom-baovao. Fitaovana moramora ahafahantsika mizara moramora ihany koa ny vaovao eny amin'ireo mpiara-belona amintsika. Misaorantsika ity aloha ary nandray anjara tao anatin'ity ady-hevitra ity, noko fa mahaliana antsika rehetra na ny ato anaty trano na ny amin'ny alalan'ny Facebook ny ady-hevitra izay atao mahakasika an'izay ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo arak'ady mirindra izay. Tonga ny fotoana handraisantsika anjara fitenenana raha misy fanontaniana na fanamariana tiantsika hoentina ao anatin'ny izay lohahevitra izay dia afaka manangan-tanana na isika amin'ny alalaka manaraka amin'ny internet, ny Facebook, ny page ny OGM sy ny AFS Madagasikara ihany koa afaka mitondra an'izay fanamariana izay. Afaka mitondra fanamariana dia soratanareo eo amin'ny commentaire dia atolotra zareo amin'ny lafiny teknika vakina menada eto ny fanontaniana. Atao anaty efitrano ve mety misy manana fanamariana, mety misy manana fanontaniana? Eto aloha eto, afaka mandray micro etsy ianao na etsy tompoko dia afaka manantona ery amin'ilay toerana. Alohan'ny ametrahantsika fanontaniana dia tononona hoe iza, avy aiza
ezahana fitiana ihany ilay fanontaniana satria maromaro tsika atao anaty trefitrano na eny amin'ny Facebook eny te hanao fanamariana. Misaotra anao tompoko, miaino anao zay. Misaotra indrindra nanao fitenenana dia misaotra anareo mpikarakara zany satria nandro fandarana teo. Malina dia malina. Aniako tsotra kely. Za moa zany le mpanao gazety taloha. Tena ngamba le journaliste zero ve sa ina lazana zany namana toloata amin'ny tsisa zany 3B CFB zany gazety tonga dia milay be fotsiny. Dia zao le fanontaniana aloha amin'ilay hoe lanceur d'alerte mitovitovy amin'ilay objecteur de conscience ave zany sa hafahafa kokoa satria le objecteur de conscience zany andro taloha zany dia ohatrany hoe olona manao hevitra fa mety irery fa tsy voatery olona be dia be mety ho betsaka koa le izy mety groupe zay zany voalohany anankiray. Le fafanganan'ilay vaovao ary malazainy izy le namana amin'ny orange ry hoe vetivety kely dia tonga le vaovao fa ny ary zany dia ny hoe azon'le olona ve azon'le olona vahoaka mamaky ve le vaovao aingana be vao tonga satria tsisy ndetekne hoe tsisy fanadihadiana tsisy analyse marina fa misy vérification recoupement etc fa le fanadihadiana na le hoe fanazavana dia fa la mety an'le izy adongo hoe nahazo loka teo ny karakarain'zareo amin'ny transparence teo hoe investigation man'izao marché public tena zavatra ngeza be zany hoe ngambanyzay zany no avelirana tony gazety tony fa za zany miverina amin'le taloha hoe tsy aloha hoe azavaina amin'ny olona any hoe inona marina ny fotony dia iny eny ambadika zany soratoko soratoko fantaniana manaraka na ny fanamariana manaraka mety misy fiavany amin'ny Facebook misy fanamariana ve na fanontaniana manaraka afaka mandroso tsisy aty aloha afaka mandroso aty aloha aty misy fanamariana na fanontaniana avy any oui amin'ny afaka mandroso eto aloha eto micro azafady indrindra mandra-piandrainy any vetivety iamandry sady mandroso any any dia misy an'ity fanontaniana ity lovarabary hoe rano zava hita eto amin'ny firenena amin'izao mbola azo lazaina malalaka ihany ve ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara avy any amin'ny Aniela Razafindrabe voaray tompoko iany. Miarabantsika rehetra tonga eto dia miarabantsika rehetra amin'ity andron'ny 3 mai any Andriana Avenirina mpanao gazety Midi Madagasikara taloha la maison de sport amin'izao ary spécialiste en sport no journalisme sportif. Ny fanontaniako sy ny fandraisako anjara angambany amin'ny mpanao gazety sy amin'ny hoe filohan'ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara dia aiza ho aiza ny fandraisantsika rehetra anjara amin'ny resaka éducation aux médias hiandry an'izy tsika vao hitaiza tena zay no tiako tenenina voalohany hitaiza tena hoe sika sa hiandry formation ny OGM sa ny Renault sa mialy sa ilova fa aiza ho aiza ny fandraisantsika rehetra anjara zany amin'izay hoe éducation aux médias zay itsika mila ampianarina ny vahoaka mamaky atsika mila ampianarina dia zay ny hetsika anankiray tiako anontaniana aiza ho aiza manaitra zany manao lanceur d'alerte kely ve sa tsy lanceur d'alerte dia ny anankiray indray tiako atongavana ny fact checking sy ny lanceur d'alerte aiza ho aiza koa zany auto formation tsy afaka miandry ny OGM foana antsika ena miandry zareo dimy aiza ho aiza ny fandraisantsika rehetra anjara zany hoe andao hivondrona hianatra ny vehivavy mpanao gazety zany aloha atsoatsy hisy formation ho atao amin'ny resaka fact checking io fa tsy mahasiaka atsika eran'ny Madagasikara zany formation kely ataonay zany fa aiza ho aiza zany ka le izy tsika zatra miandry formation fa sao dia tokony hoe hiaraka hikaroka ny formation tsy hiandry olona avy any ivelany foana zay ny anankiray dia hikaroka formation dia ampianatena satria tsika koa kamo tsika manao formation générale tsy mazoto tsika formation indrina hoe tsisy indemnité kely na tsisy sakafo mipetraka ambony latabatra tsika koa fa izahay moa zany me lehibe zahay lehibe zao zany efa mananinanika ny demi siècle reny ivorivory reny zany sarotra be ho anay fa ny anay le tonga dia miasa mangina ka zay no tiako anairana kely androany hoe aiza ho aiza kay misy soratra hoe les bons principes ne vieillissent pas mivantana tsika androany aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra tsika tsirairay amin'le éducation aux médias amin'le auto formation amin'ny fact checking ary indrindrandrina amin'le lanceur d'alerte satria tsika lasa matahotra dia le tahotra manimba ny asa fanaovan-gazety satria tsika enon'ny olona dia lasa mangina indraindray nefa andrasan'ny olona ny tenenina noho ny tahotra amin'ny fanenjerana tsika dia aiza ho aiza tsika amin'izay rehetra izay dia ny fiarovana anay angamba ny sisa no atsipoko amin'izareo
filoha rehetra manaja anareo rehetra filohan'ny ordre des journalistes de Madagasikara rehetra arovy ihany zahay rehefa hiteny sy joro amin'ilay fanaovan-gazety dia aiza ho aiza izay fiarovan'izay amin'izao. Misaotra tompoko. Misaotra Any, nandray fanamariana sy fanontaniana avy amina olona telo isika alefantsika angamba ny famalina ilay fanontaniana ety aloha Abraham Razafy. Iza no amaly voalohany aminareo temenada mialo soa. Fanontaniana teo hoe objecteur de conscience ve ny lanceur d'alerte. Tsy dia izay loatra ilay satria ny objection de conscience mantsy misy an'ilay hoe ianao manaiky na tsy anaiky toe-javatra anankiray izay didina ho anao na circonstance anankiray satria tsy manaiky tsy amin'ny principe anao ilay izy. Ny lanceur d'alerte indray dia ataontsika hoe olom-pirenena anankiray anatina orinasa izy na anatina fikambanana izy na anatina organisme izy na anatin'ny fiarahamonina izy izay na vavolombelona na niarana zavatra anankiray izay heverina fa manohitoana ny zo. Izany hoe information izany ny ananany dia mamoaka an'izay information izay izy araka ny lazaiko teo hoe avoakany tsy misy tambiny fa ho an'ny zo iombonana. Dia izay zany mila conscience citoyenne ngeza be ilay izy vao miroso amin'izay izy mila mieritreritra tsara zany tsika rehefa hoe hanao lancement anankiray hoe hatria iza ny implication ma olom-pirenena amin'ity zavatra atao ity satria tena izay mihitsy ny basen'ilay izy hoe c'est un acte citoyen ilay izy désintéressé. Izany hoe marina mihitsy ilay tenen'ny Anita hoe mila éducation ilay izy na ho an'ilay milaza an'ilay vaovao na ho antsika mandray an'ilay vaovao. Dia amin'ilay fanazavany teo koa hoe mila mampianateny tsika dia marina tokoa izay satria rehefa ohatra ny hoe anatin'ny réseau malina zao betsaka ilay mpanao gazety tonga dia hitako hoe matetika ilay izy ohatrany hoe tsy azon'ny olona tsy azontsika mpanao gazety tsara ny anton'ilay fanaovana investigation. Ny investigation mantsiny ho an'ireo izay efa ao anatiny dia tena chronophage be io. Ny investigation malina tsy misy latsaky ny 3 volana zany ary mbola hita hoe indraindray ilay izy vetivety ihany, indraindray ilay izy rehefa tevadiniana tokony mandeha 9 bolana 7 volana, indraindray herintaona ilay izy vao mijanona. Dia chronophage ilay izy dia misy travail intellectuel mafy be koa ao ambadika. Dia tsika zany rehefa eritreritra an'izay hoe mampianateny izay dia izay koa ilay antony satria misy an'izay pression izay ny olona rehefa mamaky mantsy dia ambony koa ny exigence ny lecteur ary légitime ny azy satria izy andray an'ilay vaovao nanapa-kevitra izy rehefa avy eo isaina izy rehefa avy eo donc rariny izy raha mangataka zavatra de qualité. Dia marina mihitsy izay tenen'ny ian'izy hoe mila mampianateny tsika. Ho anareo mpanao gazety ao amin'ny transparency internationale ohatra dia misy formation thématique maromaro ataonay amin'izao fotoana izao zay miresaka momba ny ataontsika hoe amin'ny secteur anjono ohatra ho an'izay journaliste intéressé zany dia efa manomboka ilay izy ho an'ny resaka ady amin'ny kolokolo sy nisy fanaran-dalàna amin'ny resaka jono. Efa nisy ohatra formation nataonay momba ny resaka ady amin'ny famotsim-bola, resaka circuit na production aurifère, ny blanchiment d'argent etc. miaraka amin'izay partenaire afaka karakara izany hoe tsika mpanao gazety koa mila mi-exprimer an'ilay besoin hoe zao ilay thématique tena trandrahana dia afaka amboarina ohatra izay tena tianay ary hoe ndao tsika mpanao gazety mihitsy no hiteny hoe mialy zao ilay investigation atao na hoe zao ilay thématique tiana dia ampionina amina spécialiste na ampionina amina olona izay mahay an'ilay izy na dia afantatra fotsiny ary hoe zao ange ilay système ambadika ity zao ilay circuit etc. dia farafaranay misokatra na anaty malina ianareo na tsy ao anaty malina raha misy afaka iaraha-miasa. Tena lazaiko hoe firenena anankiray tsika tsisy ny investigation koa tsy hoe chasse gardée kory ka hoe rakotsy rabe ihany fa tsika rehetra izay vonona sy manana an'ilay énergie anaovana an'ilay satria c'est de l'énergie aussi. Ierzo iresaka momba n'ilay éducation médiate. Ia, misaotra betsaka dia miarahaba ny Andy ihany koa. Zaho aloha mampianatra journalisme, communication sy multimédia sy sciences de l'information no nampianariko.
fa isaky ny manomboka ny cours na mifarana ny cours dia miezaka manao éducation aux médias. Ohatrany hoe misy kilasy anankiray, ohatra misy mpianatra 20 dia efa mba mijerijery ana sady mananteny hoe ato anatin'ity kosa mety misy anankiroa na anankitelo lasa mpanao gazety. Satria misy crise de vocation ihany koa ny mpanao gazety. Misy olona tsy tokony nanao mpanao gazety, tsy nahita zavatra atao dia lasa nanao mpanao gazety. Samy hafa mihitsy izay raha mitaha amin'ny olona tena passionné sy manana talenta amin'io sy mianatra isan'andro amin'ilay izy. Ny asa fanaovan-gazety mantsy asa spécial, tsy mila formation, tsy mila diplôme no dia afaka manao mpanao gazety. Natao zany satria fanao moa zany amin'ny au nom de la liberté d'expression, ny olona rehetra dia afaka manao mpanao gazety. Tsy exiger ny hoe manana diplôme ianao. Tsika moa zany teto Madagasikara nanao niala tamin'izay atao hoe recommandation mondiale zay fa tsisy maharatsy an'izany hoe somary mi-exiger ihany koa latsika hoe tokony mba hianatra kosa ny olona manao mpanao gazety. Fa na dentiste ianao na gestionnaire na pénitencier na miaramila dia afaka manao mpanao gazety. Fa ny zava-dehibe dia fianarana tsy mety vita, tsy tapim-pahaizana ny mpanao gazety satria tsy mitsara mianatra. Ary ao anatin'ny gouvernance des médias dia ao ny fanatsarana ny fomba famokarana vaovao, fa ny tena zava-dehibe dia ny éducation aux médias. Io éducation io ho an'ny mpanao gazety, ho an'ny source d'information, ho an'ny manam-pahefana, ary indrindra ho an'ny vahoaka, ho an'ny citoyen. Mba hoe manana discernement, ny mpanao gazety tokony manana discernement, fa ny citoyen ihany koa mahafantatra hoe communication ve ty omena aty sa information. Raha zaho manokana zao dia mikarakara éducation aux médias, mba tetika asa kely hozaraiko aminareo. Enganeka mba misy olona vita azy mialoha. Fa miezaka manao ohatrany hoe plateforme d'éducation aux médias ho an'ny génération alpha, zany hoe ankizy teraka taorinan'ny 10 na tonga an'izany mantsy hitako hoe efa exposé amin'ny alalan'ny smartphone amin'ny vaovao ny ankizy. Dia nefa rehefa tsy tezainao ny ankizy hanjifa vaovao dia lasa na vaovao tsy mahasoa na vaovao tsy mahakasika antsika malagasy Madagasikara no mameno ny saina. Meko raha matsikaiky ihany nareo zao raha ny zanako tamin'ny herintaona 9 taona teo izy tamin'izay manontaniako hoe iza ny anaran'ny président de la république, fantany hoe Andry Nirina Rajoelina. Iza ny anaran'ny prime ministre, aloha tsy hay, dia tenenina. Iza ny anaran'ny vadin'ny président, Salasala aloha dia tesitra hoe olona miseho amin'ny télé isan'andro hoe dia tsy fantatra lahy ny anarany. Loza, anarana ministre vehivavy no nomena. Zany misy éducation aux médias, izany tokony hanao vaovao ho an'ny ankizitsika, mpianatra ny ankizy hoe izao no atao hoe vaovao, izao ny fanjifana ny vaovao. Misaotra. Misaotra Herzo. Nisy fanontaniana ihany koa teo alefako aminao angamba Renaud, mikasika an'ilay hoe azon'ny olona ve ny vaovao mivoaka na eny amin'ny tambazotra eny fa eny amin'ny tranokala eny rehefa ilay hoe aingana be ilay izy tsy misy famakafakana, tsy misy fanadihadiana fa tonga dia ilay ohatrany hoe ilay tonga dia ilay vaovao, raha izay mifazoko azy hoe ilay vaovao maika be iny no alefa dia azon'ny olona ve izay. Dia ny anam-piana izay koa angamba ilay eo amin'ilay resaka ilay hoe fact checking ao anatina aingana be ankoatran'ny tahaka ny fivoahan'ny vaovao mety hoe voamarina fa ny tena aingana indrindra ihany koa dia ny désinformation. Ny vaovao tsy tena mbola voamarina, ny vaovao diso nefa mety hiteraka fikorontanana eo amin'ilay fiarahamonina. Inona indray no asantsika ny andraikitsika mpanao gazety manoloana an'izay? Fanontaniana anankiroa anisan'ny napetraky ny namantsika tato teo. Azony olona ve ilay vaovao sa tsy azony? Za mino fa azony ihany. Développé kely zay. Le resakitsika hoe le fanontaniana moa zany plutôt hoe mandaingana be le vaovao. Ny tiany namana resana angamba le fil info, le dépêche, izay asiako genèse kely ny fisiany izy io. Izy io nambolana azy voalohany tany amin'ny novembre 2008 tany ny dépêche, fa tsy ny vaovao amin'ny internet akory fa ny dépêche. Ny fil info tompoko lany Herjule namorona azy tamin'izany tao amin'ny Zobik.
Nisy ny fotoana Mamaivay tamin'izany niteraka ny crise 2009, izy anisan'ireo nahiratra nahita voalohany ny opportunité en technologie ary nametraka ny fil info tamin'ny sopica.com tamin'izany andro izany. Ny tanjony tamin'izany dia tsotra be hoe maro ny olona manana finday, maro ny olona mampiasa internet, liana amin'ny vaovao amin'ny zavatra mitranga hoe aiza mety misy lalana tapaka, aiza misy an'ity, misy an'idry. Dia namorona an'io izy ahafahana mamaly an'izay besoin izay, fa tsy tena mbola hoe besoin d'information tel que no natao tamin'izay fa hoe information pratique. Taty aoriana tany amin'ny volana febroary 7 tany no nanomboka izahay eto amin'ny Orange Actu, eto amin'ny Orange Madagascar moa tamin'izany, dia ny bazinay tamin'izany dia izay ihany koa hoe info pratique no zaraina, izany hoe mbola tsy miditra anatin'ny resaka famakafakana hoe iza no iza no tsy mandany amin'ny andaliny, tsy mandany amin'ny ankilany, fa mizara information pratique aloha, izay no tena hoe ny andohany. Nanomboka avy eo mois de mai 2009 ihany nanao resaka dépêche koa namana tao amin'ny Mova, avy eo moa niroborobo taty aoriana betsaka no manao an'ilay izy. Izay ny ilazako an'ilay hoe azon'ilay olona ve ilay izy sa tsy azony? Azon'ilay izy, izany hoe le vaovao omenay tsy misy famakafakana effectivement, fa ao anatin'le phrase iray na roa ny zava-dehibe rehetra momba n'le fe anankiray izay vao marina. Aoran'in'izy io tsy hoe misy vaovao dia avoakanay, fa kosa misy mpanao gazety maromaro na ny ao aminay zany, na ny any amin'ny Mova, na ny any amin'ny 24/24, ny ao amin'ireo presse numérique rehetrarehetra eo, manao an'ilay asa fanaovan-gazety ohatran'ny rehetra hoe mitrandraka an'ilay vaovao, manamarina azy ary mamoaka rehefa voamarina. Izay aloha ilay hoe azony ve sa tsy azony. Izay ihany koa raha ny amin'ny Orange Actu aloha ny resahako, ataoko hoe parti pris na safidy mihitsy ilay tsy mamakafaka. Raha manamarina ianareo information brute foana nalefanay, fa izahay safidy ho any anay fa tsy mety safidy ny hafa, fa izahay mieritreritra hoe mifameno ny asa fanaovan-gazety rehetra, ny support rehetra izay ao amin'ny numerika, miezaka mamay information brute. Ho an'ny mpanao gazety an-tsoratra kosa, zareo manana fotoana kokoa, manana espace bebe kokoa, manao an'ilay famakafakana, izay ny ohatran'ny hoe quotidien d'analyse amin'ilay nouvelle na Midi na Express. Ohatra ihany koa ny ao amin'ny télé sy ny amin'ny radio, manana fotoana kokoa izy mafakafana. Safidy ny anay ny amin'ny hoe amay an'ilay vaovao brute fotsiny, fa namanay atao amin'ny 24/24 zao rehefa mijery ako, izy koa miditra anatin'ilay famakafakana, izany hoe misy safidy roa samy hafa ilay izy, fa io ohatra ligne éditoriale rehetra ihany, izay naka côté iray, ny hafa maka côté iray hafa. Eo amin'ilay hoe fact checking tena marina fa noho ilay teknôlôjia, noho ilay tsy fahatokisan'ny olona intsony koa ny mpanao gazety, dia ararotin'ny olona sasany izay, ataontsika hoe personne mal intentionné, hanodikodina ny vaovao sy hamoaka ny tambazotra serasera samy hafa eny, manodina ilay vaovao mihitsy hoe manao fananiana anatsoana ilay vaovao. Ny anjara andraikitsika mpanao gazety dia tsotra be, manao ny asantsika isan'andro, manao an'ilay asa fitrandrahana, manao an'ilay asa fanamariana, manao an'ilay asa recoupement, mba ahafahana ahoana moa lazany izany, mi-équilibrer an'ilay vision anankiroa. Misy karazana plateforme maromaro zao ao amin'ny tambazotra serasera ao, misy ny atao hoe factiviste zay eo, page Facebook zay eo, mission an'izany hoe na ny objectifany dia ny fanabeazana, fampianarana ny olona manavaka ny vaovao diso sy ny vaovao marina. Ohatra fotsiny hoe reny sary ditorina be tabe reny, misy fikafika kely araka filazan'ny tanora anazy, ahafahana mijery hoe sary efa niazy ity nolazainy zareo fa hoe sary vao marina vao androany. Misy pitripitsiny kely teknika kely ampianarin'izy ireo. Vao aingana tena finaritra be nahita an'izay ihany koa tao amin'ny namana tao 24/24 tao miprezante ny finaritra, miezaka manao an'izay koa hoe manabe ny olona, manabe ny mpijery hoe rehefa misy sary mivoaka dia anjarantsika olom-pirenena tsy makambolina ny zavatra iny, fa asa ny olom-pirenena ihany koa miezaka mahafantatra ny diso sy ny marina
Zany hoe mila travail intellectuel ihany koa ny olom-pirenena fa tsy hoe mandray ambolony fotsiny mandray zavatra misy fotsiny fa anjarantsika olom-pirenena ihany koa miezaka kely mijery hoe diso ity sa mariny ity fa kosa andraikitsika mpanao gazety maty anina miezaka manao asa maty anina mba hahafahan'le olona manana fatokisana indray amintsika fa rehefa miverina izay fatokisana izay tsy ho ela velona intsony ny fake news na ny vaovao ahodikodina fa manana fatokisana bebe kokoa izy amin'ireo pejin'ireo orinasa-gazety ireo. Misy manangan-tanana hafa ve azafady aloha dia aleo mba miverina aminao tsika rehefa aveo fa amintsika fitenenana. Misy adino kely tao Adolphe Randriakoto club de journaliste doyen hiezaka anao journalisme 4-0. Misy anankiray ato dia maromaro izany Abraham. Asitsika anankiray dia avatsy amin'ny ilany atsy iza no ato raha afaka mandroso ianareo rahalahy fa samy mitsangana eo dia afaka mandroso dia ato ianao koa madama afaka mitsangana rehefa aloha dia raisitsika aloha ny ianareo efatra menada. Misaotra ny fitenenana Fanilo mpianatra journaliste ao amin'ny Saint-Michel mbola mianatra izany mbola lasa mpanao gazety fa resaka isika ny resaky ny hoe fahalalan'ny asa fanaovan-gazety matsika moa zany ohatra eto Madagasikara ny tena resansika dia raha ny fahitako anazy anefa ohatra ny satria nisy an'ilay fanontaniana tao amin'ilay Facebook ohatra ny hoe mbola malalaka ve ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara mbola tsy tena voavalinareo tsara ilay izy dia ny anampiako an'izay fanontaniana zay dia hoe matetika le hoe sy hoe matetika moa zany fa ny zava-misy amin'ny média misy eto Madagasikara ny ankamaroany ohatra ny hoe mpanao politika ny tena tompony dia lasa salamo hoe voafehin'izay zavatra izay ny asa fanaovan-gazety dia ahoana ny tokony atao sika journaliste manoloana an'izay zavatra izay dia faharoa ny amin'ny ahoana ny ahafahana manavaka an'ilay mpisintona lakolosy izay hoe ilaina ny zavatra ataony sy ilay hoe pikaramanady raha ho an'ny ao aminareo. Misaotra mampatsiahy kely fotsiny lovarabary mahakasika ny thème-ntsika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo arakajy mirindra mifandray amin'ilay fanontaniana teo ihany satria misy mametraka fanontaniana i Dr Anta ato anaty Facebook hoe niemitra 2.7 ny toera Madagasikara eo amin'ny laharana navoakan'ny RSF mety hanampy amin'ny fanatsarana izay laharana izay ve ny tontolo arakajy mirindra. Dia apiako farany azafady ny ao amin'ny mpikirakirany amin'ny hoe internet ohatra hoe ny amin'ny Facebook ny Orange Actu ohatra ny ahoana ny ahafahanareo mampifandray ny commentaire satria manko matetika manampy kokoa amin'ny famoahana vaovao ny commentaire ataon'ny olona satria mety hoe misy manana vaovao marina kokoa ny ao amin'ny commentaire dia ahoana ny fomba ahafahana mijery an'izay zavatra izay. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Iandry Solitena avy any amin'ny faritra Itasy fantany vitsivitsy fa ezahako fidinina voalohany aloha raha meno amin'ilay hoe firoboroboan'ny teknôlôjia teo dia ohatran'ny hoe zavatra efa tena tsy haitohaina fa ianareo ilay mpikirakira azy ve amin'izao fotoana izao mahatsapa ihany hoe misy zavatra tsy azo atao hoe ioarana ihany atsiarovako ilay teny filamatry ny orinasa anankiray hoe tsy misy mahasolo ny X anankiray izay. Faharoa tsika ve tsy mahatsapa hoe isan'ny nde atao hoe loza amin'ny tatao ho antsika eto Madagasikara indrindra tsika izay atao hoe tany manitra andalam-pandrosoana ilay karazana ohatry hoe misy elanelana be amin'izao fotoana izao efa tonga hatrany amina hoe web 4.0 sika amin'ny lafin'ilany aty amin'ny tontolo andrenivohitra nefa amin'ny tontolo ambanivohitra arya na les médias traditionnels aza mbola misy olona tsy mbola nahita izany atao hoe télévision izany ahoana ny fomba hitantanantsika an'izany zany mba tsy lasa ohatra ny hiteraka loza amin'ny tatao amin'ny tontolo fampahalalam-baovao eto Madagasikara izay tranga misy eto amintsika izay amin'izao fotoana izao. Saotra tompoko. Misaotra anao. Patricia Ranaivo Rafemanjato. Mialohan'ny nanaovako gazety dia mpanoratra sady mpanabe. Eo indrindra zany no mahitrahako fanontaniana satria miserasera miaraka amin'ny ankizy be dia be zahay. Maka sary zahay hatraiza mifetra ny azona iakana an'ireo
sarin-jaza ireo satria ao amin'ny sihatra mivaky boky zahay. Anankiray koa fanamariana izy ity. Tsara ny vaovao tonga aingana, miparitaka farak'izay aingana, fa tsy adino koa fa isika mpanao gazety dia voafehin'ny lalàna 2020-006. Anankiray koa momba ny eo amin'ny lafin'ny partage. Aiza ho aiza no ahafahan'ny mpikirakira amin'ny arakajy mirindra ny partage ny vaovao izay avoaka. Ary farany eo amin'ny lafin'ny commentaire ao anatin'ny vaovao avoakanay dia izay ny safidy tsy hametraka ny commentaire mihitsy fa sarotra be no mifiltre an'ilay vava avoakan'ny olona sy mpisintona lakilosy. Misaotra tompoko. Miarabantsika jiaby, tombofiny journalien mpanao gazety avy any amin'ny faritra Sava. Mahakasiky ny lanceur d'alerte teo no misy tiako anontaniana hely. Voalaza teo fa olom-pirenena jiaby zegny lanceur d'alerte potentiel. Dia raha misy zany lalàna mahakasiky io lanceur d'alerte io, voarin'io lalàna io ve ny olom-pirenena jiaby zay manao fanaparitahana vaovao amin'ny teknôlôjia zay. Ve fanontaniana faharoa, ahoana ny ahafantarantsika na hamaritana fa tsy misy tombontsoan'ilay olo nanaparitika ilay vaovao na nampilo ilay vaovao zegny ny agnanaovany azy. Misaotra tompoko. Afaka averina ve le fanontaniana farany azafady? Le mahakasiky lanceur d'alerte io, ahoana zegny ny hamaritantsika hoe tsy misy tombontsoan'ilay olo amin'ny fagnanaovan'ilay fanaparitahany ilay vaovao. Misaotra. Sokobe James tsy efa misy fanontaniana raisiko ihany angamba i Abrahama ato amin'ny avy any amin'ny Facebook hoe efa misy lalàna ve miaro lanceur d'alerte eto amintsika dia manana fikasana hanolotra tolo-dalàna ve ny holavitry ny mpanao gazety. Oui. James Ramarsson anatin'izay le lanceur d'alerte zay mihitsy hoe inona ny ilaina le lanceur d'alerte. Zao mifanontaniana mahatonga zay miazakazaka le asan'ny fanaovan-gazety, mivoatra le fiarahamonina, mpanao gazety mitady vaovao, mitsakaraka, mihetsika fa tsy andry eto ambony latabatra ka hisy olona ho avy. Hitany mialo soa ilazy ianao hoe désintéressé, matoa le olona mamoaka le dossier tsy maintsy misy antony eo fa mety hoe désintéressé politiquement. Azoko le hoe pour le bien commun hoe fananana iraisana ohatra fanodikodinam-bola fa nilazantsika hoe désintéressé, tsy misy olona hanantona an'le mpanao gazety hanome an'le vaovao raha tsy manana antony. Zay zany ny anankiray. Dia zay mahatonga hoe le tontolo ny asa mihitsy no mira jerena. Le zany aloha Herzo le tsy maintsy mianatra kosa le mpanao gazety rangafa le tsisy mpanao gazety hoe anaiky atao mpanao gazety zany intsony fa hoe tongeo izy dia izay ny ilana ny holavitra sy ny fikambanana isan-karazany hitsakaraka hoe inona ny fiofanana ohatran'izany zany eo amin'ny transparency sy re ataondry madame Ranabavy Any hoe manome fiofanana hanamafisana an'izay traikefa ananana. Ka za zany amin'ny lafin'ny fahalalahana fanehoan-kevitra manaiky an'ity numerika ty fa amin'ny analan'ny fahalalan'ny fanaovan-gazety tsy dia mankatoana eo satria zao zay mivoaka eo ve instantané direct hanana fotoana hanaporofona araka le lazain'ireo hoe voamarina zay ny tokony ho avoaka ny mpanao gazety. Le Facebook rehetra reny ohatran'olo zao raisiko ohatra mivantana ary androany zao misy eo amin'ny Facebook iteny ny latsaka ho filoham-pirenena sy teny Andrena Solonaiky dia tonga dia amoaka zany zao le mpanao gazety raisiko ohatra zany hoe mamigoty zay mpinamany mety manao an'izay tonga dia amoaka zany hoe zay ve le vaovao dia rehefa avy eo zay vao misy mandefa vaovao tsy marina. Ka le fahafahan'le mpanao gazety mifehy ny asany ny zava-dehibe amin'le lanceur d'alerte tadidiko tapoka ifaniry soherinay sy Fleury Rakotomalala mpiray tanindrazana amintsika mipetraka ny velany ary mikirakira isan'andro ny internet ve lanceur d'alerte sa ahoana?
misaotra Zokobe. Mandeha aingana be ilay fotoana. Fantaniana roa sisa no raisitsika dia verina aty rehefa avy eo. Eto azafady. Tsy maninona. Ia. Raisina dia anankiray farany. Ny anarako zany a Sonorobe Andriamanasata tendraikitra gazety Fiarahamiasa sady filohan'ny fikambanam-panao gazety Zokiolona CJD. Ny zavatra apetrako dia izao, aiza ho aiza ny fifandraisan'ny fanaovana gazety amin'ny tena vahoaka marina. Fa amin'izao fotoana izao zay izay mpanao gazety tranainy mbola tamin'ny takelaka roa alahatra amin'ny lovia ariary gazety angamba tsy ariary mividy gazety eny amin'ny kiosque nanao gazety ahako. Ary mbola tamin'ny rana frantsay 1er juillet 1901 nitondrana gazety tamin'izany tsy azo atao ny teny fahaleovan-tena fa mampikatra. Zay vao tonga ny repoblika voalohany noho ny ordonnance sy sisa. Efa indraiky ambin'ny folo any efa nitonina teny am-pitsarana rehefa indroa ny tena tamin'ny mora. Zany a nefa rehefa tena atao ilay asa fanaovana gazety ka tena vocation marina dia marina zany fa ny zavatra tena manitsika ny saiko eto zao tena lasa lavitra ambony dia ambony ny teknika fanaovana gazety amin'izao fotoana izao sanginisy tsy makany am-bahoaka. Eo ilay hoe minoritaire silencieuse. Ary mbola kabeazan'ny malagasy ary mbola tsy manora tsy mamaky teny. Dia aiza ho aiza zany ny eritreretintsika mpanao gazety zay izay efa mpanao gazety tamin'ny mbola ariary. Amin'ny fomba ahoana moa ny ividianan'ny mpanotantsa 2 arivo ny gazety izay tsy tongany amin'ny intsony ny resakantsika fa atsika samy gasy ambony eto amin'ny aty amin'ilay minoritaire sy santy foana ny mesy mandeha ny lalàna sy ny tony ka apetraka hoe mifantaniana hoe aiza hoe zany ny tezitsika amin'izao fotoana izao atongavany gazety io any amin'ny tena vahoaka marina ary tena lany vahoaka fa tena samy hafa be mihitsy raha miresaka ny olona avy aty Antananarivo ianao tsy fantatry olona avy any ambanivohitra any fotsiny zany hoe midi zany fotsiny zany hoe express zany fotsiny inona zany express sao de machine zany sao de misaotra anao. Misaotra anao tompoko. Fantaniana ray farany no alaitsika avatsy ohatra ny isy anankiray. Rehefa avy eo tsika manam-potoana mbola iresahana amintsika tsirairay satria amarana le mivantana ato anatin'ny tambajotran-tserasera tsika. Ny vehivavy angamba ny vitsy nametraka fantaniana teo dia raisitsika fantany vehivavy. Fa rehefa avy eo tsika ho araka ny teneniko tao mbola manana fotoana iresahana amin'ny zareo mbola manana adiny iray ireo tsika ifampiresahana tsy ambadika atsy amin'ny rehefa aorinan'ny Sapy mazo mahitraka sa tsy mazo mahitraka tsony aloha. aleo aloha omentsika ny vehivavy dia rehefa avy eo tsika afaka miresaka satria amarana an'le mivantana ato anatin'ny tambajotra isika. Manaraka indray. Rehefa avy eo faly miarahaba antsika rehetrarehetra Emy Alma avy any Iranay TVM mpanao gazety avy ao afara Fangana. Ho fanamafisako nefa voalazan'ny namana teo dia hoe tsy azo ny fanjakanao fehezina ny internet nefa ny fisian'izy ireo dia isan'ny mampihena ny lanjan'ny mpanao gazety. Ny olana nefa dia ny lanceur d'alerte malaky mahazo sy manaparitaka izay vaovao azy na fantany. Dia ahoana zany ny fomba ny mpanao gazety nefa manao recoupement foana fa ny fomba hanakanana hoe fomba isivanana an'ireny karazana vaovao avoaka an'ireny lanceur d'alerte ireny ve mety ho possible sa ahoana ny mety ho misaotra tompoko. Misaotra araka ny teneniko teo efa mihoatra ny adiny roa ny fotoanantsika ato amarana ny andray ny valiteny nisy telo menada sika tamin'ilay fantaniana rehetra napetrantsika teo dia amarana ny fampitana mivantana ny resadresaka fa rehefa avy eo isika mbola afaka manohy miresadresaka ihany afaka mijorojoro satria fa adiny roa ihany koa isika zay no mipetraka teto afaka mijorojoro atsy amin'ny olatsitsika mbola misy fifampiresahana akaiky kokoa. Asa iza no amaly voalohany aminareo teny menada mialsoa. Voalohany aloha mety misy tsy ho tadidiko fa very ny lova amiko eto avy eo ny lanceur d'alerte mantsy tsy izay olona rehetra te hiteny
tsy izay olona hoe le lambda manana compte Facebook dia hoahoa izy dia lanceur d'alerte tsy izay le izy. Lanceur d'alerte dia le olona manana an'ilay vaovao crucial izy noho ny toerana misy azy na noho ny fiarahamonina na noho ny fikambanana ny organisme misy azy. Dia marina tokoa ilay nitenen'ny James teo hoe tsy sarotra be hoe désintéressé à quel point fa anjarantsika mpanao gazety kosa no manao tsika manana esprit-na discernement, tsika manana technique-na recoupement, tsy izay olona rehetra miteny dia raisitsika ho lanceur d'alerte daholo fa recoupement izay ny base ny asantsika. Recouper zany tsika hoe iza ilay olona miteny dia à ce moment là hoe ok afaka raisina traiza zany ilay zavatra teneniny. Eo zany raha ohatra tsika manontany hoe Andriamatoa Ranina ve na Ramatoa Ranina ve lanceur d'alerte dia mipetraka foana ihany ny principe ao an-tsaintsika hoe izy dia inona zany le intérêt ao ambadika. Zany hoe asana recoupement amin'ny mampanao gazety le izy. Ilaina ve asaky ny lanceur d'alerte araky lazaiko teo efa nisy foana zany lanceur d'alerte zany na tsy namorona zany ny taonjato ny ainatsika. Efa nisy foana zany hatramin'izay. Ny ataontsika zao dia nametraka an'ilay anarana hoe ok lanceur d'alerte no antsointsika azy ary miezaka milégiférer mametraka lalàna mba hiarovana an'izay karazan'olona izay manaitra ny fiarahamonina. Mbola tsy misy izay lalàna izay amin'izao fotoana izao fa eo andalam-pamitana ny famolavolana izay lalàna izay isika. Dia sao dia misy ohatran'ny misy resaka tsy tadidiko. Lalàna mifehy lanceur d'alerte. Mbola tsisy lalàna izay araky ny voalazako teo, mbola tsisy ilay izy fa eo andalam-pamolavolana an'izay lalàna izay zany efa misy atsisika miaraka amina OSC maromaro sy miaraka amin'ny ministèran'ny justice ihany koa mba ahafahana mametraka an'izay lalàna izay zany. Dia amin'ilay resaka hoe ahoana ny fifandraisana amin'ny vahoaka raha ho an'ny Malina manokana satria zany zao Malina zany tena hoe manana site web www.malina.mg dia mitanareo amin'ny réseaux sociaux dia tao anatin'ny fiarahamiasa amin'ny UNESCO sy ny OGM dia nametraka an'ilay gazety Trandraka izay Trandraka by Malina izy amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra izahay ny hamoaka azy amin'ny teny malagasy mba hifanakaiky kokoa amin'ny olom-pirenena. Dia rehefa natao izay nefa dia hita ihany hoe mbola tsy tena akaiky tsara ihany tsika izany dia ezaka natao amin'izao fotoana izao ny hanao investigation izay henona amin'ny radio amin'ny fitenim-paritra mba ahafahan'ny olona zany any amin'ny faritra tena hoe mahazo satria zavatra miconcerné azy directement le resahana. Dia misy an'izay esaka izay zany ataonay mba hisin'izay hoe manakaiky kokoa. Izy mantsy lasa mandeha à deux sens mihitsy le izy hoe mandeha any amin'ny resaka numérique tsika ary tsisy inéluctable ozy ny fiteny tsy maintsy atao zany. Etsy andany koa nefa misy fiarahamonina mbola tsy tafiditra amin'izay sehatra izay dia inéluctable koa ireo fiarahamonina ireo tsy afaka hoe tsy ho jerevantsika intsony fa ny olona rehetra tsy inona mananjo azy vaovao dia manao an'izay esaka izay manao grand écart kely zany sady manaraka ny Renault mandeha any amin'ny numérique no mijanona ihany koa manosika n'ilay fiarahamonina mbola tsy connecté mba ahafahana hoe samy mahazo vaovao daholo ny olona rehetra. Misy fanontaniana mifandray ihany koa angamba tao i Renault sy Herzo hiaraka maly an'izy amin'ilay resaka commentaire sy ny misaotra. Voalohany tamin'izaho nanomboka nandray fitenenana dia nilaza fa miova ny fitaovana fampahalalam-baovao ilay taloha ilay média linéaire lasa ilay média d'information taloha lasa média de communication. Mahasamihafa azy dia ilay interactivité. Amin'ny radio ohatrany afaka misy ny interactivité arak'ilay fomba fitenin'ilay madama mahafinaritra zay miarahaba amin'ilay tafiditra fa ataonao anaty vaovao anie zany miarahaba amin'ilay tafiditra vaovao en direct mahamay be zany na amin'ny télé azo atao zany fa tsy ao anaty vaovao. Tsy dia tsara loatra ny hoe misy interaction anaty vaovao zany satria tsy voafehy ilay izy. Tonga dia maromaro ny fanontaniana indray valiko. Nisy fanontaniana mantsy tao indroa naperaky Fanilo izay mpianatra taloha miarahaba azy ihany koa sy ilay olona tao amin'ny internet hoe misy ve ny fahafahana
misy aloha ny fahafahana sy dia hoana nanatsarana izy ny fahafahana aloha dia misy satria noho ny teknôlôjia io ny fahafahana tsy araka teneniko teo tsy absolu tsy tonga lafatra satria ny fahafahana dia miendry moa zany hoe mahazo ny fahafahana vao koa ny adala fa na zany raha ny demokrasia no antsika manao gazety na ho an'ny olona rehetra dia tokony anaiky ny ataona moa zany hoe ny adalany vitsivitsy zany ohatra ny hoe tamin'ny fomba nianana mpanao journalisme mantsy hoe la démocratie doit accepter l'irresponsabilité de quelques journalistes zany hoe misy foana ny journaliste irresponsable fa tsy izay koa no atao hoe anambanina na anaratsiana ny asa fanaovan-gazety ray manontolo le fahafahana averany kany fanazavako voalohany hoe tsy dia le censure ntsony anie natao hoe tsy fisiany fahafahany fa any amin'le prescription tsy hoe le restriction fa lasa prescription tsy censure fa lasa monopole ny vahaolana amin'izay mantsy dia rehefa misy monopole tsotrany satria ny média eto amintsika feheziny atao hoe fahefahana ara-toe-karena sy fahefahana ara-politika zany hoe misy ho azy le monopole naturel fa ny internet ny numérique lasa manome no filaza azy amin'ny teny frantsay hoe contre champ mbola tsy voadikako amin'ny teny malagasy izy zany hoe mampitovy ny mizana mba tsotsindriny ila fa raha vao ilay hevitra ataon'ny média izay feheziny fahefahana ara-toe-karena sy ara-politika ihany no mitonga any amin'ny vahoaka dia lasa mandringa ny demokrasia izay ny ilaina hoe tsara ny pluralité hoe maro ny média fa raha mitovy hevitra daholo dia mitovy amin'ny ratsy ihany zany ilaina ihany koa ny diversité ary zavatra tena mahafinaritra mihitsy zao ny hoe misy média tonga dia hoe mpanohana ny fitondrana fa misy média tonga dia hoe mpanohitra ny fitondrana fa ny arbitre an'io zany tsy tokony fitsarana tsy tokony rehefa misy vaovao diso tokony hoe tsy tonga dia hoana fitsarana zany tsika tsy hoe tsy hanosy etsy fa ny vahoaka ny mpamaky no tokony tsara satria misy rehefa mamy vaovao diso nalainga foana navoakanao tsisy hamaky intsony ny gazetinao tsisy heno tsisy hijery zavatra tokony mandeha ho azy zany dia mikasika an'le hoe formation ny formation zany tsika mpanao gazety aloha azo lazaina hoe tsy dia mazoto anao formation raha tsy hoe mila tambatambazina mafy fa amiko misy fomba fanabeazana sy fianarana atao formation indolore ary mbola misehatra ny internet ihany koa ny azo anaovana an'izay fa mety ho resahana amin'ny andro manaraka angamizay dia raisiko ihany koa le teboka mikasika ny hoe analyse ny misy ny fait ohatra ny orange actu ny fait fotsiny teneniny fa misy ny analyse ny nampihemitra ny asa fanaovan-gazety ohatra hoe la France dia noho ny fisiany analyse be loatra ary ny télévision mialatsiny amin'ny Abraham no saika hamono ny asa fanaovan-gazety satria be loatra ireo analyse sy expertise hoentiny olona eo amin'ny seriny télévision ary izy ireo matetika olona mitovy foana raha vao misy sujet dia misy expert en tout zany hoe io source io na inona sujet io mipoitra io ireny no manimba ny asa fanaovan-gazety fa mahatonga zany nefa dia zao resaka course ny information ihany rehefa misy fe anankiray eo amin'ny 27 ora zay voangona ny élément ahafahana manao analyse fa ny télévision tsy hiandry an'izany maraina ny fait ny ariva efa miseho efa matao interview daholo ny expert mahazatra mba jereony fa rehefa misy olona expert miseho io dia mba tatifikely tamin'ny vinary tiranamany ity sy tao farany ary inona le zavatra nyresahana fa tonga dia zavatra samihafa zany hoe mamono ny asa fanaovan-gazety ireny zavatra eny nefa tsika mpanao gazety koa tsy afaka hisolo ny asany source fa miala tsiny raha mitena an'izay fa any misy ny source tena hoe source tena atao hoe mihevitra ny tena no manan-danja tsy dia tia miresaka amin'ny télévision satria amin'ny télévision lasa misy surenchère dia lasa miena ny vidin'le source tsy hoe vidiny fa lanja fa alohan'ny source mianikany amin'ny presse écrite landanina kokoa ny vaovao dia marana koa azy amin'izao fotoana izao ny mpanome vaovaontsika indrindra fa ny fahefana ara-toe-karena sy ara-politika tsy manome vaovao fotsiny zany tsy hoe fait brut fa tsy maintsy asiany commentaire asiany analyse zay no atao hoe inflation narrative ka ny inflation narrative dia lasa manakona sy manimba ny vaovao ihany koa fa anjarantsika mpanao gazety mifiltre an'ilay izy
Tsy olana ny olona tsy azonao tampenana vava fa tsy ho didiny source ihany koa tsika hoe tsy maintsy avoakanareo daholo izay zavatra teneniko aminareo. Ya, misaotra. Ie, fanamariana kely fotsiny ery sofany TV Plus Madagasikara ihany koa dia nisafidy an'izay tsy hanao commentaire izay fa dia mametraka ny fer manamarika itsika dia tsy misy ny éditorial ao amin'ny TV Plus Madagasikara, zany mametraka ny fe ohatran'ny mpanao gazety rehetrarehetra ho masina ihany koa ny TV Plus Madagasikara. Oui, misaotra Abraham. Renaud misy rehefa mizara vaovao ny misafidy ny tsy hametraka commentaire satria manahirana ny migérer modéré commentaire zay ny anankiray. Asa misy traikefa azonao zaraina ve mikasika an'izay dia eo amin'ilay hoe fifandraisan'ny mpanao gazety amin'ny vahoaka ihany koa sy le fanakelezana raha azo atao le elanelany eo amin'ny andrenivohitra sy ny ambanivohitra ka afaka manao an'izay ve ny teknôlôjia. Eo amin'ilay hoe commentaire misy ilay namantsika tsy ny safidy hoe tsy hanisy fermé ny commentaire. Ny ao aminay kosa ny anay ny resahako ny safidy izay nametraka an'ilay commentaire araka ny fomba fiteny izay hoe ny dinidinika mahatonga lavitra dia izay nanapa-kevitra hoe hosokafana ny commentaire ahafahan'ny be sy ny maro mifanakalo hevitra ihany koa ao anatin'io raha misy publication anankiray vaovao anankiray dia omeny afahafahana izy mamaly sy miresaka ao. Izay ilay nolazainy Herzog hoe anisany entin'ny teknôlôjia taty aoriana ihany koa ilay interactivité. Izay zavatra izay nefa tsy hoe vitavita mora fotsiny fa mila modération. Ary io ekipa anankiray mitokana io fa tsy afaka hoe izay mpanao gazety eo ihany no andeha hametra an'ilay izy eo fa misy ekipa mitokana satria raha hitanareo ny olona misy karazan'olona izay manana statistika amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina le roa mbola manoratra ao ihany tsy somary manahirana ihany. Zany hoe misy karazana ekipa hafa zany misahana izay fotsiny mijery ny meny hoe mety sy tsy mety. Le hoe eo aminay aloha tsoriko fa misy karazana commentaire afafanay ohatra tsy resaka hoe sivana fa kosa resaka hoe mba fifanajana ny maha-olombelona samby olombelona. Misy manko anatin'ireny tambazotra serasera ireny rehefa miresaka ny olona dia lasa miresaka tsy ampy fiheverana indraindray lasa lavitra loatra manao fitohina ny fahalalan'ny hafa. Dia izay mitreka etsika dia izay no dira kely amin'ilay resaka fahalalana ny asa fanaovan-gazety satria hitako hoe anisan'ny tema lehibe iny. Malalaka ve ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara? Raha zaho manokana ny fahitako anazy ie malalaka izy fa eo isika sasany eo fa tsy isika rehetra anatin'ny asa fanaovan-gazety na isika olom-pirenena sasany rehefa maheno an'ilay fahalalana dia manafangaro ny fahalalana sy ny kabararaka. Ny fahalalana zany mba ilay ohatra tsotra fotsiny eo amin'ny resaka fifamezivezena eny an-dalana. Rehefa mifamezivezy eny an-dalana ianao samy naka permis daholo tsika raha ohatra ka mitondra fiarakodia dia misy atao hoe lalàna mifehy ny fifamezivezena eny an-dalambe. Misy code de la route arahana torak'izay ihany koa ny fahalalana eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Malalaka isika mikaroka vaovao, malalaka isika miteny, malalaka isika mizara an'ilay vaovao fa misy fenitra arahana, misy lalàna arahana. Izay fotsiny tiako hamarinina kely no tsy hifangaro ny kabararaka sy fahalalana. Eo amin'ilay hoe miena ny lanjan'ny fanaovan-gazety eo noho ny tontolon'ny teknôlôjia, iny ngamba ny tsimboanako hevitra aminao. Tsotra be ny fanazavana hoentiko amin'izay, tena tsy miombon-kevitra ako noho ny antony tsotra. Ny anisany hoe zavatra fitaovana nentina nampita vaovao taloha voalohany dia ny gazety an-tsoratra tany amin'ny taona 1916 ngamba izay tanoana. Taty aoriana tonga ny televiziona, ny fahitalavitra. Rehefa tonga ny fahitalavitra tsy tsaroantsika intsony amin'izao na zary tsy mahatsara mety mbola tsy teraka fa natao ohatra ny asa gazety an-tsoratra tamin'izany rehefa tonga ny televiziona misy sary, misy feo dia tsy hisy hamaky intsony ilay gazety. Dia nisy tsy namaky intsony tokoa ve ilay gazety?
mbola mamaky gazety foana ny olona ankehitriny. Torak'izay ihany koa ny teknôlôjia numerika, ny presse numérique. Ny presse numérique hoy atao tsy fahavalon'ny gazety an-tsoratra, tsy fahavalon'ny télévision, tsy fahavalon'ny radio, fa mifameno amin'ireo média hafa ireo ihany. Raha ohatra ka hoe tonga ny gazety numérika be dia be ny vaovao mandeha eo, tsy ho faty akory ny gazety an-tsoratra raha-pitso, fa mitohy foana io ohatran'ilay tamin'ilay télévision tonga teto ihany. Ny fomba fampiasana azy fotsiny no samihafa. Ny olom-pirenena koa manana filany. Betsaka ny olona fantatro mamaky anay amin'ny Orange Actu ohatra, fa ny ampitson'iny izy mividy gazety, vidy an'ilay 2 ariary, vidy an'ilay 1 ariary, satria misy zavatra omeny ao amin'ny gazety numérika tsy tafavoaka numérika plutôt, afaka ho avoaka ny gazety an-tsoratra amin'ny fomba fanehoany azy. Eo amin'ilay hoe mifanakaiky kokoa ve amin'ny alalan'ny teknôlôjia eo amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny mpanao gazety. Indray resaka lavabe angambany iny. Io resaka fracture numérique, izany hoe le fossé eo amin'ny olona manana fahafahana mampiasa ny internet sy ny teknôlôjia sy ny olona afaka mampiasa an'izay. Raha amintsika amin'ny teny izao mbola ngeza izay fossé izay, fa kosa efa miaina tsikelikely na mbola ngeza ary. Eo ny asan'ny opérateur ny télécom miezaka ny hoe manana couverture bebe kokoa ny amin'ny tanàna ambanivohitra, ahafahan'ireo ny ambanivohitra misitraka ny internet, ahafahany amin'ny tontolo ambanivohitra misitraka ny antso-tarby, téléphone portable. Izany akory tsy midika hoe hiandry sika ho combler les fossés, tsy hisy intsony, izay tsika vao handroso. Fa asa en parallèle isika mpanao gazety mampiasa an'ilay teknôlôjia, misehatra amin'ny mpanao gazety misehatra anatin'ilay teknôlôjia, mampiasa an'ilay teknôlôjia, ampitan'ilay vaovao any amin'ireo izay efa manana aloha. Fa eo koa le fikomblena tsikelikely an'ilay fossé, tsy afaka niandry tsika fa tsy maintsy mandroso ary miaraka mandroso. Ary raha ny fandrosoan'ny teknôlôjia mbola hiviana amin'ilay lanjan'ny gazety atsy any, tsy fantatro any anirina any, fa mety rehefa aoriana kely eo mety izay ao amin'ny presse numérique indray ny atao ohatra hoe misy média hafa miforona any ahoana re momba anay, fa tsy raisina ho fatahorana ilay izy, fa anjarantsika no miaina amin'ilay zava-misy, mampiasa an'ilay talentantsika dia mandeha ho azy foana io. Ny havatra tiako apeta fotsiny dia hoe teknôlôjia ny zavatra mahery be io, fa tsika olombelona tsy ny teknôlôjia ny tokony hibaiko antsika, fa tsika olombelona ny tokony hifehana azy. Izany hoe mila mianatra tsika mampiasa sy mifehy ny teknôlôjia, dia ho hitanareo fa tsisy zavatra tokony atahorana ny teknôlôjia ary mampitombo ary ny lanjan'ny asa fanaovan-gazety. Ia, ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo arak'ady mirindra no nodiniantsika teto tato anatin'ny salle sy tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy. Inona fa nahaliana antsika rehetra izay adihevitra izay fa adiny roso sasany katroka no niarahana teto izay lavalava fohifohy ihany raha ohatra ka izay resaka izay no fitinina lovarabary. Ampatsefitsika vetivety fotsiny ireto niarany adihevitra tamintsika ireto Erzo Andrenarjona izay journaliste multimédia, enseignant, formateur, Renaud Arjona, rédacteur en chef ny Orange Actu, ary Miala Andriamampiana, rédacteur en chef ny Malina.mg. Lovarabary. Somary mafimafy Abraham Razafy dia amitina ny resaka nataontsika teto mitondra mety ho fanararaotra nefa mety ho ambana ihany koa ny teknôlôjia vaovao. Anisan'ny mampiavaka ny nomerika, ny fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao ny fampitana ny vaovao aingana kokoa, fa ny mampiavaka atsika mpanao gazety dia ilay mahamatianina atsika ny fahaizantsika, ny fahafahantsika manamarina sy mizara ny vaovao mari-potitra. Eo ihany koa ny fanaovantsika ny tri, izany hoe ny fikirakirana an'ilay vaovao izay mahamatianina atsika
Anisan'izany ohatra ny tsy fandraisana araka ny tenen'ny Zoto hoe misy discernement na imialy koa raha ny teny an'izay hoe tsy mandray an'izay vaovao rehetra mivoaka eo fa manao an'ilay asantsika manamarina sy manao an'izay sivana izay satria izay no amerenan'ny olom-pirenena ny fahatokisany amintsika. Rehefa ahatoky antsika kokoa ny loharanom-baovao na ny lanceur d'alerte dia ho matihanina kokoa ny vaovao mivoaka. Hiena ihany koa ny fake news sy ny désinformation rehefa miverina mahatoky antsika satria mijanona amin'ny matihanina antsika isika no arahan'ny olom-pirenena sy atokisan'ny olom-pirenena tenaina ihany koa hoe hozarain'ny olom-pirenena ny vaovao. Tsy mpifahavalo na mpifaninana ny gazety mahazatra sy ny gazety nomerika fa mifameno araka ny voalazan'ny Renaud teo. Izay Abraham Razafy ny famotinana fohy ny resaka nataontsika teto. Eny ary izay koa no isaorana antsika rehetra nanaraka tamin'ny alalan'ny Facebook nyity mivantana ity ny resana izay adihevitra teo izay isaorana koa isika rehetra tetỳ aloha ho an'ny atao anaty salle dia apetraka eo ampelantanany ny maître de cérémonie ny toy ny fandarana. Misaotra tompoko. Mangasitraka antsika rehetra nandray anjara mavitrika tato anatin'izay tafatafa sy adihevitra tamin'ity tolakandro ity izay izay no mamarana ny fotoanantsika tamin'izao takariva izao fa mialohan'ny tena isarana dia misy ny mety hoe ho toy an'izay adihevitra rehetra izay sy amintina an'izay rehetra izay sy saotra antsika rehetra mangataka ny filohan'ny ho lavitra ny mpanao gazety handray ny anjara fitenenany mahakasika izay. Adiny roa sasantsika ny adihevitra teto ny amin'ny hoe fahalalahana ny asa fanaovan-gazety miatrika ny vanim-potoana nomerika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe afaka niaraka nanamarika ny 3 Mey 2024 isika mpanao gazety eto Madagasikara. Fisaorana maromaro no entiko amaranana ny hetsika mivantana ity. Ankasitrahako aloha ny FES noho ny fiarahamonibonantoka tamin'ny OGM na ahafahana natanteraka ny mivantana andiany voalohany teto. Ankasitrahako ihany koa ireo nandray anjara panelista nanaiky nasain'ny OGM. Ankasitrahana ny mpandrindra ireo modérateur tamin'ity hetsika ity. Fa ny tena tsy farany fa lehibe indrindra isika rehetra nanatrika na mivantana teto amin'ny Carleton na mivantana tamin'ny page Facebook afaka ny adihevitra isika malalaka ny amin'ny fanambin'ny asantsika. Dia eto dia mamela ianareo aloha ankasitraka manokana ny namako rehetra mpiara-miasa ao amin'ny birao ny ho lavitra ny mpanao gazety na ny voafidy na ny voatendry na ny eto amin'ny Carleton na ny any amin'ny faritra rehetra any makasitraka antsika ho antsika eto amin'ny Carleton mangataka antsika amin'ny mpanajana hiakatra ety aloha ety sady mba ho hitan'ny namantsika ihany koa hoe ireto sika biraoan'ny OGM na ny voatendry na ny voafidy angatahako azafady indrindra tompoko. Maro ny avy any amin'ny faritra tonga miaraka amintsika miaraka mandray anjara ao anatin'ity mivantana ity teto amin'ny Carleton. Somary aingakaingana ihany azafady mafitripitrika ny mpanao gazety na dia ny adihevitra adiny roa sasany ary. Faritra 320 eto Madagasikara voasolitena teto amin'ny Carleton tamin'ity mivantana andiany voalohany ity. Maro ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy nanaraka mivantana an'ity adihevitra ity dia miraro soa antsika rehetra ho an'ity asa fanaovan-gazety asa masina izay tiantsika loatra ity. Izay ve sa mbola misy any? Monsieur le SG de l'OGM, azafady, aiza izy? Avy kely azafady indrindra. Ampahafantariko antsika
isika ao amin'ny kabinetra angamba eto safady satria fotoana ohatr'izao miararotina kely azafady. Manara Samuel izy ny sekretera jeneraly ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Aiza ihany koa isika sasany ao amin'ny kabinetra ao. Safady indrindra. Efa maro ny lasa namonjy ny asa, izay ilay asa fanaovan-gazety. Reto ny olom-boatendry anisany fa misy ny miasa any ambadika rehetra any ihany koa dia ankasitrahana avokoa isika rehetra satria ekipa ty fa tsy zarery. Dia isika Franck Lova, Francine Léa Njakasarge, reo zany ny mpiara-miasa akaiky hoe voatendry ao anatin'ny kabinetra ny Brao an'ny OGM. Aiza ihany koa ny vice-président isa-paritra safady. Maketo aloha eto, miala tsiny indrindra. Vice-président isa-paritra. Reto daholo ny ekipa. Reo mpanao gazety. Zay ilay hoe tsy Antananarivo rery akory ny Madagasikara. Malalatiny, Bonglava, François Jean-Jacques Atsinanana, Fanomeza Tsomari Robin, Melaky. Ianao conseillère ianao raha tsy diso suppléante, oui, zafady ary. Menabe, Lina Jeanne Chanta, Jeanne Patricia, Sophia, zafady tsy to mahita. Miarotsoa, Matsiatra Ambony, Boto Mahitso Louis Narcisse, Analanjorofo, Charles Raza, Atsimo Andrefana, Janus Raembosoa, Aloatra Mangoro, Tahitsina Ambinjoro, Anosy, Bonglava, Yarmino, Gary Fabrice Ranefson, Analamanga, Liofa, Boeny, iza mbola tsy hitako. Solitena amin'ny faritra ny conseiller satria araka ny fantatritsika dia misy ny vice-président, misy ny conseiller isa-paritra mankasitraka dia rehefa nisokafana mola izy dia akatona dia ambarako izany fa dia mikatona ny andiany mivantana andiany voalohany teto amin'ny Carleton ho amin'ny mivantana ho amin'ny andiany faharoa indray tompo kilasy tompo vavy. Mifarana ihany koa ny lanonana teto amin'ity tolakandro ity ho an'ny en ligne dia averina any amin'ny studio Fritz ny fitenenana ho antsika rehetra izay ato anatin'ny efitrano kosa dia manasa antsika tsy hakanavaka hivadika tsy ambadika hiara-hiala etaeta ho fanamariantsika ny famaranana ity andro ny 3 Mey ity. Misaotra tompoko. Mankasitraka miverina ety amin'ny studio Fritz ety amin'ny FES Madagasikara tsika ankehitriny tapitra ny fandarana mivantana mankasitraka antsika rehetra tany tokantrano tany izay nanaraka mivantana izany ary indrindra mankasitraka antsika rehetra mpandray anjara tamin'ny fandarana mivantana teny amin'ny Carleton. Araka ny resadresaka sy ny dinidinika natao teny dia mbola maro tokoa ireo défi miandry ireo mpanao gazety indrindra moa manoloana izao fivoarana ara-teknôlôjika izao. Kanefa ny rariana ho azy ireo dia ny mba hitondra fampandrosoana sy fampivoarana ho an'ny asa fanaova gazety ity hetsika natao an'io ity indrindra moa mba ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay hisitraka izany atao hoe asa fanaova gazety matianina ary tena matianina izany eto Madagasikara. Mankasitraka antsika rehetra ary manome fotoana ny amin'ny andiany mivantana manaraka indray. Mirary soa indrindra ihany koa ho an'ireo mpanao gazety rehetra. Veloma tompoko.